Be niara-banantsika rehetrarehetra vao ny sabata daholintsika mianakavy tafiditra soamantsara mihitsy sika ao anatin'ny sabatan'i Jehovah indray ary indrindra koa dia tafahoana anatin'ny fandalana misy andrata indray sika mianakavy fa aly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tsirairay avy indray androany azo antoka fa izany ny zavatra tena tsy ho adin'i Jesosy mihitsy ny hanome anao an'izany amin'ity sabata ity satria ny sabata dia fiadanana fitsaharana dia omena antsika rehetrarehetra indray ane izany satria ho azy rehetra miditra ao amin'ny sabata hoe ny ten'Andriamanitra dia ho ampifaliana ao an-tranony eo an-tendrombohiny masina ao an-tranony masina na dia hifaly tsika rehetra tafiditra amin'izao sabata masina izao indray vao sabata daholo miaraka eto indray tsika androany
atombontsika amin'ny fiderana zao fifampiarabana zao ry havana satria dia mahafinaritra be ny mioneto mifampiarahaba satria no tahin'ny tompondray velonaina soma tsara alleloia tsy famangina fahoriana atao eto misy olona zao am'izao fotoana zao tena hoe tamin'ity androany ity dia feno mihitsy ny tontolo andro ny mamangy fahoriana fe tsy safa-tsy fifampahirezana sy fifamangina fahoriana ny fiainan'ny olona tsika ity miditra sabata ny olona ao anaty fahoriana fa zary havana matsapa foana hoe sambatrahako raha mbola misy ny fotoana faho manana andro malalaka tahaka an'izao sabata malalaka tahaka an'izao ahafahantsika miaona indray ary indrindrindra ahafahantsika miaona amin'Andriamanitra nisoratsika azy zany fa tena fahasoavany sady fitiavany araka ny teninay foana hoe tian'Andriamanitra mihitsy ianao tonga eto tiany mihitsy ianao hitandrina sabata dia tsy nisy zavatra naverana ny tranga ny manodidina anao satria fahafinaretana ho an'Andriamanitra ngeny mahitanao tonga eto e halleloia ifampiaraham-pifaliana bon sabat no tahin'ny tompo nandray valombavaka afaka mijoro vavolombelona zany no mandrafitra ny fotoanantsika fijoroana vavolombelona filazana ny voninahitr'Andriamanitra sy rehetra nataony tamin'ny nenemana indray ka dia tonga soa ato an-tranon'i Jehova ato amin'ilay toerana tsara indrindra ato amin'ilay toerana feno fahasoavana ary zay rehetra miditra ao dia miditra ao nona fa zay mivoaka ao tsy mba misy nona ry havana tsy maintsy voky zay miditra ao mangetaeta fa zay rehetra mivoaka ao tsy maintsy ahafa-po satria misy loharano sady misy loharano ao no misy sakafo matsiro dia samy mindray mihinana zay lany samy maka zay tindy fa ao an-tranon'i Jehova isika ry havana misy ny zavatra rehetra ao milohan'izany dia andao dia tsika mamoha ny varavarany zao sabata izao indray dia misandrata halleloia miendrika an'Andriamanitra loatra any amin'ity androany ity nandritry ny fandalana teto mino aho fa nijoro vavolombelona foana ianao mbola inoko koa nefany fa ny fijorona vavolombelona izay nyteneninao anankiray isan'andro ihany angeny ny voateninao reny fa ny be dia be isan'andro tsy voatenitsika ry havana malala androantsika dia ho atambatritsika eto daholo zay rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika andao isaorantsika azy tsy nangataka mihitsika tamin'ny nenemaniny hoe Jesosy aza atao marary vavono mihitsy intelo isan'andro sika no sakafo fa raha fahakeliny ny asa foana ny vavontsika fa tsy nidropy ianao androany narary vavono nefa azo kalika fa ny sakafo nohaninao tany tena somary navezabezatra ihany mety nankarary ny hafa fa tsy nankarary ianao ny fotsika mitempo isan'andro isan'andro na matoritsika na mifo dia mitempo foana ny fotsika ry havana malala dia be ny fampianarana anaty Facebook any rehefa sendra tratran'ny mahita olona ianao ka tratran'ny arrêt cardiaque dia zao ny anaovana anazy ataovy massage dia ataovy ohatr'izao dia ataovy ohatr'izao satria zavatra pisy ange zany mahatonga zany ampianarina eny amin'ny réseaux sociaux dia satria betsaka ny tratran'izany ry havana fa tsika sy ny ankohonantsika ndreto fa mbola velonaina soamatsara da tsika hisaotra an'Andriamanitra androany miendrika n'izany loatra io Jehova Andriamanitra no tahiny indray ny fiainantsika tamin'ny nenemana iny miezaka fotsiny tsy mihinana sakafo betsaka satria sao dia ngeza loatra sao dia mitombony ny kilao fa misy ny sakafo alleloia misy ny zavatra rehetra amen zay rehetra mety nahasoanao mihitsy nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny nenemana tsy nandeha tongotra lavitra be ianao na sy ny fiara nge afaka nandehananao nandeha fiara nge tsika halleloia tsy nisy mihitsy zavatra nahory tamin'ny nenemana iny fa tena nomen'Andriamanitra no karakarainy ary na dia ny vato aza tsy natafotohana atsika satria misy tanan'Andriamanitra miaraka amintsika mitantana atsika dia tena tsy mamosotra atsika mihitsy io tanan'Andriamanitra io tsy mamela atsika hiala mihitsy io na dia misy fotoana azy tsika te hiala ry havana malala andao tombontsika amin'ity hery ny misandratandroany indreto indray ilay olona nitahinao Andriamanitra fa manome voninahitra anao halleloia
le olona tainao. Alleluia. Mideranao zay Andriamanitra manandratra
manome voninahitra inaranao izay satria tsapanay tokoa tsy efa-Andriamanitra fa ny zavatra rehetra izay tonga teo amin'ny fiainanay tamin'ny nemaniny dia tsy maintsy ny alohavana teny avokoa reny vao tonga Jehova. Tsy maintsy ianao aloha no nibaiko, tsy maintsy ianao aloha no nanome teny izay voahary teo aminay ny zavatra rehetra. Raha notahinao izay tamin'ny anemana Jehovah-Andriamanitra, tsy maintsy ny aingaviany aminao daholo reny Andriamanitra. Tahaka namoronanao ny tany sy ny lanitra ihany, namoronanao ny zavatra rehetra ihany, dia ny teninao dia ary avokoa ny zavatra rehetra. Tsy ny teninay no nandrasa n'Andriamanitra fa ny teninao. Satria na dia ny teny tokoa azy izay, na dia nangataka azy izay, na dia nivavaka azy izay, na dia niandrandra azy izay Jesosy fa tsy namaly teny ianao dia azona iantoka fa tsy nisy ninonninona afaka nitranga teo amin'ny fiainanay tamin'ny herinandro. Fa isaorana ianao Andriamanitra, fa ianao no nibaiko, ianao no niteny ny zavatra rehetra. Nodidinao ange ny anjelinao mba hiambina anay sy hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ka na dia ny toromasonay aza tsy nisy nanelingelina anay. Eny Andriamanitra, nodidinao ny fitahina mananambiamby, nirotsaka tamin'ny tsirairay avy, nahafahanay ny hinana sy ny sotro Jehova. Nodidinao ny fahasalamana mba hidinay anatin'ny vatanay rehetrarehetra any, nahafahanay nanao ny asa aman-draharaha sy ny zavatra rehetra nataonay tamin'iny anemana iny. Jehova, tsy nisy zavatra mitehirizinao tao an-danitra tao raha nahasoanay fanomenao anay avoko. Androany izay tonga eto ahatsiaro fa olombonjeny izay, olona tena nomena fahasoavana izay, olona tena tahina nge izay tonga eto Jehovah-Andriamanitra. Tena mahatsapa mihitsy hoe sambatra satria omenao ny zavatra rehetra ilaina Jehova. Matoa nge Andriamanitra ny olona tsy afaka mitsahatra androany, tsy afaka mivavaka androany satria mahatsiaro fa misy zavatra mbola tsy ampy ny fiainany, misy zavatra mbola tadiaviny ary matahotra mihitsy izy hitsahatra satria raha vao mitsahatra eo izy dia mety very azy, vao mitsahatra eo izy dia mety tsy manako hoanina, mety tsy manana tsy ampy ny fiainany. Fa izahay Jehova, tena fenonao mitafitafy ny fiainanay dia afaka mitsahatra nge izay androany, afaka mibanjina anao izay, tsy manana tao afa-tsy mivavaka izay manomboka izao hariva izao hatramin'ny rapitso alina Jehovah-Andriamanitra, tsy manana ho atao afa-tsy eo an-tongotrao izay hivavaka. Satria nahoana? Satria efa tahina ny fiainanay, satria izay tsy manam-palahina hoe tsy manako hoanina izay rapitso raha hivavaka. Izany ange Andriamanitra no teninao tonga aminay, miasa aminay ny teninao ary miaro anay isan'andro isan'andro. Mahatonga ny zavatra rehetra ho ary eo amin'ny fiainanay, ho tonga avokoa ny zavatra rehetra noho ny amin'ny teninao Jesosy. Masina loatra ianao Andriamanitra. Misandrata indray amin'ity androany ity, aoka ho anao ny dera sy ny voninahitra anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao, anatin'ny fony tsirairay avy Jesosy izay manana telefônina amin'izao fotoana izao, mandray an'izao fandarana izao. Misy fohany te hanome voninahitra anao, misy fohany Andriamanitra misokatra eo anatrihanao, manaja anao Jehova, manandratra anao amin'ny ambony indrindra, fa masina ianao Andriamanitra, ajaly ianao Jesosy. Halleluja.
Sady masina ianao Andriamanitra ny lehibe ianao no avo indrindra ianao ny tsara indrindra ianao Andriamanitra. Tsisy azoarina aminao tokoa ange Jesosy. Na iza tsy misy azoarina aminao zany. Ary matoa ny devoly miezaka mafy mihitsy. Mandraky ty androany dia hitovy aminao dia satria fantany fa tsy ho tratrany mihitsy zany hitovy aminao zany. Tsy ho hainy mihitsy zany zavatra hainao zany Jehova, fa ianao efa mitoetra ao ambony foana ianao, ambony ny fiandriananao,
ambony ny zavatra rehetra mombanao, any ambony ny toeranao Jehovah Andriamanitra. Tsara loatra ianao. Iteranao zay androany. Anisan'ny mazava-boary koa zay Jehovah Andriamanitra. Manaiky eto anatrehanao fa mahasiny ianao. Manandratra ny anananao, manaja anao, eny Jehovah. Manaiky ny sitraponao ihany koa. Manaiky an'izay rehetra hitantaranao anay koa Jesosy. Ary anome voninahitra anao foana na inona zava-mitranga. Zay Andriamanitra miezaka foana mba tsy hoe ny ambavanay zany fimonomonona, tsy hoe ny ambavanay zany fanomezan-tsiny, na dia misy aminay eto aza mandalo ady Jehovah Andriamanitra, mbola ampianarina foana anome voninahitra anao satria fantatray fa na dia niady lalovanay aza Jesosy efa eo ampelantananao zany. Araka ny toriteninay omaly fa na dia tany anatin'ny akibony azan-drano aza Jona, dia ianao niaraka tamin'ny tany, hitanao ny nisy azy, ary mbola ianao no nitondra n'iny azan-drano iny. Ianao no nitondra n'iny, niaro an'iny, ianao tsy narary ny azan-drano iny. Fa tonga teny ampita, Jehovah Andriamanitra, nomenao tanjaka, nitondra ny Jona mavesatra be ao anatin'ny vavoniny, tonga teny ampita teny. Nahoana moa zay Andriamanitra ny tsy iteranao? Nahoana zay tsy hanome voninahitra anao? Na inona zava-misy iainanay, ny zavatra fantatray dia izao ihany. Tsy maintsy tsara, tsy maintsy mety, tsy maintsy mahasoa zay rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Androany zay tonga eto, iteranao zay. Tsy fotoana androany hitarainana, tsy fotoana izao alina izao Jesosy izao misy andrata izao angatahanay vavaka na hitarananay eto anatrehanao, fa fotoana izao hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra. Ny fahazarana tokoa ange Jehovah, isaky ny misoka-bava dia mangataka. Misy olona isaky ny misokatra vava dia mangataka ihany no hainy, satria tsy misokatra vava izy raha tsy mandalo ady, tsy misokatra vava izy raha tsy marary. Fa zay Andriamanitra, isan'andro ny vavanay sokafanay, isan'andro ny fonay sokafanay, ahaizanay manome voninahitra anao Jehovah. Iteranao zay androany zay mbola hiteny Jehovah Andriamanitra, fa raha zay sy ny ankohonanay dia hanompo anao zay Jehovah Andriamanitra. Ananasa fitaka ny Joshua zay manoloana ny zanak'Israely rehetra afaka hijoro sy hiteny, fa raha mbola hifidy hanompo sampy ny olona, raha mbola hifidy hanompo any ambany kafan'ny olona, izay kosa hijoro. Fa zay hanompo anao foana mandrakizay, zay sy ny ankohonanay efa nisafidy ny hanompo anao Andriamanitra, hanome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Misaotra Jesosy. Haleluia. Si tu ne hablas,
Jehovah, efa naneo fity tamin'ny taninao ianao, efa nampodinao Jakoba avy tamin'ny fahapapony. Voaisotrao ny eloko ny olonao, voasarinao ny fahotany rehetra, efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. Ny famindrampon'i Jehovah no ho iraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka fara mandiny no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, hotovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanana fanekena tamin'ny voafitoko aho, eny, efa nenina tamin'ny Davida mpanompoko aho hoe ampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka fara mandimy. Ary ny lanitra hidiran'ny fahagagana nataonao Jehovah, ary ny fahamarinanao koa ho ao amin'ny fiangonan'ny olona masina. Fa iza ny an-danitra no mitovy amin'ny Jehovah? Ary iza amin'ny zanak'ireo endrik'Andriamanitra, ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah? Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olona masina, ary ajainy izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehovah? Ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina, raha manonja ny olona dia ampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotorany Rahaba ho tahaka izay voavono, ny sandrinao mahery no nampelezanao ny fahavalonao. Hanao ny lanitra, hanao koa ny tany, zao tontolo zao izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao no Iobinta bara Sermona. Manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao avo ny tananao ankavanana, rary ny fitsarana no faharorenan'ny seza fiandriananao. Famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Haleluia. Amen.
Sambatra izay olona mahalala ny feo mafaly Jehova avazavany davanao no andehanany. Ny anaranao no ifaliany mandrakariva ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny heliny ianao ary amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay fa any Jehova ny ampinganay ary aniray masin'Israely ny mpanjakanay. Tamin'izany ny olona masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Efa nahita Davida mpanompoka aho, ny diloiloko masina nansorako azy, izy no mba ny tanako, eny ny sandroko no ampahery azy, tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy sy fanahy. Fa nandripaka ny fahavalony teo anoloan'ny tavany aho, sady amely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famondram-poko omba azy ary ny anarako no isandratany tandrony dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina ary ny tanany ankavanana amin'ny ony. Izy iantso aho hoe raiko ianao, Andriamanitra sy vatolampy famonjena ary za kosa hanao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjakany tany. Hitahiry ny famondram-poko azy mandrakizay aho ary ny fanekeko hampaharetoko aminy. Hampaharitra ny tanàna no mandrakizay aho ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetany lanitra. Raha mahafoy ny lalako ny zanany ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniko nataony fahavetavetana ary ny didiko ny tsy tandremana, dia ho valiko tsorakazo ny fahadosony ary kapoka ny elony. Nefa ny famondram-poko tsy ho foanako aminy ary ny fahamarinako tsy hafahako. Ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny olazay molotro tsy ho fako. Zao zavatra ray aloha zao no nianako tamin'ny fahamasinako. Tsy handainga amin'ny Davida mihitsy aho. Ny tanànany aharitra mandrakizay ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Ampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Haleluya. Misaotra anao zay Jesosy. Misaotra anao zay amin'ny misandrata Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao zay fa tsara ianao. Na mifanatrehanao Jesosy malalo. Na tao anaty izay fotoana foy izay aza nafahanay nametraka an'izany fiandriananao zany teto amin'izao fandaharanay izao. Dia izany koa no mba ilanay androany. Miaoreno eto ny fiandriananao satria mitsaoka anao eto angeza eto no fitoerana hideranay anao. Eto no fotoana ionanay aminao. Hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra. Dia any amin'ny isa-tokantrano any, any amin'ny isam-batan'olona any, aoreno any koa ny fiandriananao. Aoreno amin'ny tsirairay avy any izany fiandriananao izany satria mitoetra eo ambony fitoeran'ny Israely. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrianao, misaotra tsy tapaka ny fandarana. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao anay teto androany. Mitraka aminao toy ny fotoana. Jesosy ianoko tanteraka anatin'ny sabata masonao zahay. Aoka izay Andriamanitra tena tsisy voapetipetina. Arovana avokoa na ny fonaina, ny sainay na ny fanahinay. Ny aminay manontolo arovana avokoa amin'ity sabata ity. Mba tena hanana fianarana tanteraka aminao Jesosy misaotra anao zay. Manao ny voninahitra, manao ny tena ny asa sy misaotra mandrakizay. Haleluya. Amen. Zay ny fotoanantsika teto ira anankiray farany any afahantsika sady mifanao veloma dia ampitantsika ho any amin'ny fandarana. Favaka fiambenana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amin'ny herinany indray tsika miaonely
raha mbola sotonena amin'ny raha lanitra jesosy tahiny tolontsika menakavy. Halleluia, amen. Ni fumba itundana wai na inwazavai ni uchala vita iza evirichu tufo ayu fasaru pantana ni fakusa ufanan barana na mandiri firi tumapisa Isa antwi cinta cumakara Skau bisa nilai Ayang nalala isai Iye betanai Renisa demisyanu Janjaiku Mafakifu Tiranjero na karabuka tupo Ayu fasaru patarina Nefakusa ufana mparana Namagiri fito mapizai Visa andwe chinjanda kumakala Topisa niyai Fire no amin'ny fifanana lehibe ndray raha sanamba malala no ionantsika ndray am'izao fotoanan'io zao de arabaintsika rehetra tonga somatsara ndray eto am'izao fandaratsika vavaka fiambenana zay raha nao fandarana andramokay zao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe zay maresa de ny fiadanan'ny tompony ho amitsika tsirairay avy de arabainao raha androany no votonga miaraka aminay de teny aminao hoe tsika sendrasendra kory raha tonga avanao eto fa tena misy raha ila amin'ny tompo anao. Halleluia.
koa dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia maretatra amin'ny farany ary matoky simino fa ifampahiretondrayntsika amin'ity androany ity. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolotsika hivavaka, ametraka ny fotoantsika eo ampilatanan'Andriamanitra dia eo ampandrosoantsika ny anabavintsika Marie Hortensine tsy Koweït izy nitondratsika ao anatin'ny vavaka fanombohana dia soloa safady alatsiny kely miala tsiny indrindra ifampiaraby antsika rehefa sady hanonana tsodrano fa hivavaka aloha tsika fa misy mbola lamina kely fotsiny ny zavatra eto ampelantanako miala tsiny indrindra. Alléluia. Ohatra tsy nisy jingle tsika androany aloha tsy tsika jingle fa ino no manasaraka ny fotoanatsika mantsy dia ataontsika ohatry tsy mbola mifankahita mihitsy tsika sa ataotra mbola tsy mifankahita mihitsy aloha dia zay hoe mifankahita ohatran'le jingle. Asika jingle aloha dia tonga dia aorian'ny jingle hivavaka anabavintsika Marie Hortensine dia hanonona tsodrano dia ifampiaraby etontsika ifanonona ny fiadanan'ny tompo. Ndao ary tahiny Jesosy tsika rehetra. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Europa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakoto Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahirezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay milamina ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Jesosy pasteranao fotsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao mbola hiara hivavaka asika. Ny Jehovah Andriamanitra reny tsara indrindra ho mbola faly misaotra midera mankalazanao manome voninahitra anao izay ary reto izay fotoana izay entiny eto Andriamanitra rakofon-drano mahery zabelanao tapatapaka connexion tsirairay avy indrindra any amin'ny pasteur Andriamanitra zabelanao tapatapaka mba ho fotosasoana tsara izay vavaka fiambena izay ataonay izao Andriamanitra ary reto mpo izay mpanaza hitondra ny hafitra sakafo mibavana tendreny lerana roko mba hipaka ao amponay izay teny entiny mpanomponay eto Andriamanitra sy famelabelarana izay ataon'ny pasteur Andriamanitra atao fitaloloka ny fonay Andriamanitra ny reny ny teninao Andriamanitra ary misy namanay izay mbola mangetaheta mbola eny an-dalana Andriamanitra faingiana ny dia mba hafany atrika izao vavaka fiambenana izao ary misy izay tsy mety sy marika sy sitraponana ataonay Jesosy ifonanay
mamindrafo aminay Andriamanitra mamela ny am'le vakoka firenena aoka mba hipaka ny firenenanay Jesosy izay vakoka sambotranay eto Andriamanitra. Ny asan'ny devy sy satana dia tsy ananketsana am-pahefana dia tena sy roahina minaran'i Jesosy Kristy sabata zay tsy ambiny ny tsy anam-pahefana minaran'i Jesosy Kristy sabata no angatahako izany. Alleluia. Alleluia. Dia tahiny tompo dia ohatritsika le ohatran'ny zay vao afaka kely daholo a. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra miriarandre malala almainy a tonga soa andoloantsika nonona tsodrano iza no mazoto amaky ny tsodrano androany. Ny tsodranotsika androany ao amin'ny Ezekiela 20. Raha misy mazoto amaky tsodrano androany a dia teo dia afaka miantso izy a amin'izao fotoana izao. Izy ary a no amaky ny tsodranotsika amin'ity androany ity. Alleluia. Dahoary. Toloha sina sary ary a. Efa horaisina ho mpamaky tsodrano raikitra misy kama zany zandriana zany ohatry ny tafiditra foana izy tao ao a. Naona zandriaina. Lasoloha raisina sary ianao a. Eto minazy avy hatrany ny fitenenana. Rehefa ary zandriaina dia amaky ny tsodrano izy a. Ao bokin'ny Ezekiela 20 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12. Anao ny fitenenana. Ezekiela 20 7 ka hatramin'ny 12. Amen. Makasitraka. So dia mba afaka miteny mafimafy kely fotsiny fa tena tsy heno mihitsy ny azafady zandriana azafady indrindra. Zay zao mety azafady eo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa azafady pasteur Ezekiela 20:7 ka hatramin'ny 12 izy teo. Eny tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa ny asa noho ny amin'ny anarako mba tsy handotona izany eo mason'ny jentilisa izay mitoerana. Sady teo imaso no nanaovako izay ahafantarany ahy tamin'ny tondrako azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta. Hoa dia nentiko ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nentiko any anefitra. Dia nomeko azy ny didiko, ary nampahafantariko azy ny fitsipika izay mahavelona ny olona manaraka izany. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izao Jehovah no manamasina azy. Alleluia. Makasitraka paster. Alleluia. Makasitraka indrindranao a. Ranampaviaina tao anatin'izay vaky teny a mahafinaritra be izay. Alleluia. Dia Andriamanitra manakirepasavina malifity anao a. Dia mitombositra sy fasavina hatrany a. Dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Zao a. Jehovah Andriamanitra niteny tamintsika nanao hoe kanefa izy no ny amin'ny anarako miasa kanefa nefa ny asa no ny anarako mba tsy atontona eo mason'ny jentilisa izay mitoerana. Sady teo masony no nanaovako izay ahafantarany ahy tamin'ny tondrako azy voaka avy tany amin'ny tany Egipta. Nataon'Andriamanitra hitany fahavalontsika mihitsy zany namoahany antsika mba hananan'Andriamanitra laza sy tera no ny amin'ny anarany. Dia hoy ny tena androany dia netiko avy tany amin'ny netiko avy tany amin'ny tany Egipta izy a ka netiko tany anefitra. Dia nomeko azy ny didiko ary nampahafantarako azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Tadidio a fa ny didy sy ny fitsipika izay tandremantsika io dia mahavelona antsika io. Io mahavelona antsika ohatr'izao. Alleluia. Dia faharomanarakaraka an'izany 12 nomeko azy koa ny sabatako izy ho famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa za Jehovah no manamasina azy. Zany hoe zao zany ravana malala. Misy zavatra zany a nataon'Andriamanitra ho fifankafatary. Hitanao ohatrany hoe misy olona zao eny amin'ny atoko politika isan-karazany ohatra hoe samy manana ny akanjo. Hitanao zao tamin'ny fitondrana tany Madagasikara teo aloha dia inona zavatra mitranga? Tena izay manao akanjo orange dia efa momba ny fitondrana izy izay. Nazonareo? Dia teo amin'Andriamanitra dia misy zavatra hifankafantarantsika amin'Andriamanitra. Afantarantsika hoe Andriamanitra raha itsika dia afantaran'Andriamanitra hoe itsika zanany dia afantaran'ny olona ihany koa fa isika ireo dia mpianaka.
alleloia de ny tonga de ahafantarana an'izay a de zavatra anankiray ny fitandremantsika ny sabata nomeko azy koa izy ny sabata ko fahamantarana ho amiko sy aminy ny sabata io zany tonga de mifankalala tonga de mifankalala alleloia tonga de mifankalala hoe tsika samytsika ihany reto e alleloia manomboka androany anao isaky nitandrina sabata de zao teneninao amin'ny tenanao zay sy Jehova ihany tyo alleloia de rehefa ivavaka ianao de zao atao hoe Jehova tsika samytsika ihany reto hoe tsika rehefa mifankalala ihany reto Jehova de zao arabaina anao tratran'ny sabata zany miarabanao tratran'izao sabata masina izao aiso fahasoavana ho anao zany hoe tonga indray ny amin'ny sabata za manokana tena nangetahetany ty fotoana ity tena nangetaeta zany foana teneko tamin'ny herinandro ha rovina sabata androany ozy nareo vao ny foany maraina de tena ozy hoay kely sisa de sabata tena mangetahetany ty androandroany ity de zao ry havana angalao tsirony fa tena sambatra ianao sambatra ianao raha manao an'ity andro ity a ho fahafinaritra aza raisina hoe didy faefatra zaza de tsy maintsy tongeto satria de moa didy faefatra zao de tapaketo ny lohako sao de manofo raha tsy zany fa izao ataovy mihitsy hoe famantarana asy Andriamanitra ity a ity ny ampatarana fa zanak'Andriamanitra de hitandrina nyty andro sabata ty satria tiako ny raiko tiako ny Andriamanitra alleloia no tanteraka aminao any a izany a sotra am'izany de andao am'izay ary ifampiarahavatsika alleloia mandritra ny fifampiarahavatsika sy ny fizarako tsodrano fizarana témoignage fijonova volombelona de meko fahafaponareo androany zay olona telo voalohany manoratra hira zay tiany atao tsy akanavaka zay hira tianao atao na ofrera na zay tianao mihitsy zay hira telo voalohany eo a misy manoratra eo de reo isafidianatsika de zay be réaction indrindra am'ireo a no hira voalohany a ankafatsika an'ity a fa fitombavaka afaka fiambenany ity hira telo voalohany zay misy manoratra eo to zany ao de manoratra na olona tsy voatery groupe zay mara izy fa zay anao zay natongeto anao de zany ay ty mba misy hira tiky de to de sorato eo ny titre ny hira sy ny mpirazy raha mba possible de rehefa mipetraka amin'izay ka feno anankitelo ny hira zay voasoratra eto a de tsy manoratra tsony kositsika fa manao réaction an'le izy sisy ohatra ty zany tianao hira voalosa le fahatelo sa le faharoa tianao de asianao réaction de zay be réaction indrindreo a no ataotsika alleloia andeha kafaliana ozy izy io zao efa misy anankiray a andeha kafaliana hira katolika ozy izy ranam-bavilina de anjaranao koa zany no anjaranao koa zany a no manoratra eo alleloia ao anatin'izay alleloia sotra ny ranam-bavilina rehefa nanoratra ny andeha kafaliana mbola misy manana ave nareo hira tsara ny sabata ozy izy lovlitina de hira sabata doxa oy hira latojo de afaranatsika amin'ny ranam-baviana tsy hainany angina izy am'ireo efatra reo ary a no tianareo zay tianareo am'ireo de asio réaction alleloia amen dia raisoariny tsodrano hoe atao ifampiarahabotsika zay no ela no am'izay mba ifampiarahaba fa hira loatra zay a Erikaraky France Bersava Koweït Todnelina France Mirandre Malala Allemagne Ilana Miarnena France Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Mirsube Anjana Arabie Saoudite reo ny asitsika réaction reo ilana nykefatry reo azafady alléluia Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Bersava Koweït Artisanat de Madagascar France Todnelina France Mirsube Anjana Arabie Saoudite Kodanela Belgique Erikaraky France Bersava Koweït Yama Koweït Thierry Berthelot France Angelina Suzelle Suisse Soameva France alléluia complet ny avant Anjasika Patitsi France Razana So Sylvie Koweït Soameva France Natalina Marisalina Madagascar Fabiola Menjanahary Koweït Angelina Rodriguez efa teniko teo Miriam Andriamanala efa teniko teo tonga soa tozy Jesosy mandrakizay Allemagne Lovlitina France alléluia ny forongolo izy zokiamo Todinolina efa teniko teo
marina tiana Canada lovilitinava teneko teo reo ary rehefa reo ny hira asina réaction eto aloha zany zao de mbola izoky lovilino mitarika ny Ndralatojo koa mitarika samy efatra sefatra efa ny lovili 5 de ny Ndralatojo 4 rehefa mivoty Alléluia zana sosiviko hoety Claude Razaka France kadaka malala France inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany inona ny fahasoavan'Andriamanitra niseho taminao androany ny ady de tena hoe fitahin'ny tompo tsy takatry ny saina ny asa mandrarazy nataoko fa ombiazana tena hoe nilamindamina tanteraka mihitsy ary nanao concert le zanakay lahy androany nanao concert le zanakay lahy androany de rehefa nanao concert izy de ny tena zavatra nafinaritra anahy de afaka tonga teo daholo zay nijery anazy na de nika hoe tsy tratrary le fotoana de nalamin'Andriamanitra ny fotoana ray de afaka anjay de fifaliana angezan'le nazy mbola hitan'le tonga rehetrarehetra teo de tsy soratana antsona le izy raha nampavitiana Rakotarizaka raha bay ny tena Rakotarizaka fa sy na réaction fotsiny sisy sy na réaction le hira efatra ery ambony zay tianao amreo zay Alléluia tahiny tompotsika rehetrarehetra de fa le zanakay nalamin'Andriamanitra ny programme de afaka nijeriny concert an'zay na de somary teritera aza ny fotoana tratra soma tsara ny fotoana ho an'Andriamanitra ny voninahitra de faly ny ankizy faly le zaza hoe mba tonga eo itahada sy ny Suzuki nijerynay daholo nalamin'Andriamanitra ny programme zava-dehibe zany tsy takatry ny saina de ny fitahina moa zay ataony amin'ny fiainanay de mbola tsy takatry ny saina koa ny fandaminana rehetra sy ny zavatra rehetra zay ny zavatra somary nijerena zay de ohatrany hoe misy zavatra zay zany eo aminay ohatrany tokony tsisy vahaolana ntsony le izy de zavatra ohatrany efa adinoana sisa fa ohatrany mbola ijorova avelona aminareo amin'ny herinandro zay fa nifongarina kely le izy niaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra sy nivavaka be de ohatrany misy fanantenana efa misy mitsiry kely ny fanantenana fa mbola tsy ijorova avelona aloha androany satria maninona aloha tonga le izy amin'ny herinandro de ijorova avelona hoe tia maty fa velona indray Alléluia tahiny toparitsika rehetrarehetra zay na nijoroko avelona anjaranao indray zao inona fahasoavana nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao de inona no azonao ambara tonga soa vaovao niova misaotra mampinona tokoa tsika tamin'ny vandarina teo fa mahafinaritra ny fotoana de Jesosy any hamaly fitia anao Alléluia inona ary no hirana azo ry havana malala iza tamin'le hira teo ary no voaray iza ny naresy tamin'le hira teo mba misy anankiray aminareo mba manoatra fa tsy hitako tsony iza ny ambony any raha mba tsy madiso tompoko ny Ndralatojo zao enina ny lovely koa enina za mbola tsy mifidy za nefa amin'io mbola tsy mifidy za koa manana droit hifidy Alléluia izy ary havana fa za ma tsy mbola manana droit hifidy de tsy maintsy ray amin'ny nazy menadarety moa zany novidisa izy amin'ny tiako reo de za mba hifidy kosa le any loveliny mba tiako atao ihany koa dia mbola misy hifidy ve resy ve zany le fitosiana ve za mbola sao de mbola hisy hifidy lanaikinareo fitosiana zany zao mbola miady ve mibaolina miopa fito sy fito nafakatra fito sy fito
maintsy mbola miandry anankiray amreo tsika vo lasa mba misy reriavana mifidy ray amreo nareo azafady zay tafakatra valy voalohany amreo no ataotsika na ny andralatojo na ny andralana bavy lovely efa samy fitosifito zao a mba misy reriavana mifidy anankiray a fitosifito zao zay tafakatra valy voalohany amreo to de ataotsika zay a adrombala amin'ny mpianakavy fo sportifa demokrasia ao daholo zay raha masavereva de lava be fotoana ny soa farany tena hoe miady eo zany zao mampionina de le tsara ny sabata ny fidindrana bavilovlia na le hoe sabata doka sanataotsika tamin'ny pentecosta raha tojo no safidy azy ny mahasamihafa kely andreo fotsiny ndray misy klipy ndray mbola tsisy klipy de izy ary zany no ataotsika amreo zay zay tonga vary voalohany amreo no ataotsika mafinaritra be ny aina nanao azy sanila mety koa zay fiteny hoe sanila zay ao ary manetsinetsika ny groupe mihitsy rendirikeza mba hifidy so de mba hisosikevitra nabavy zokiamy ihany tokoa ary ny atao zao ary na tsy mifidy tsony ary nareo raha tsisy tonga valo a de ndray ataotsika avant de ndray ataotsika après ny toriteny zay a ndao ary menofinaritra atao satrareo miraminadany safidy an'le hira de ataotsika aloha zany ty andrana bavilovity de aoriny any toriteny neny raha zandro tojo ndao ary menofinaritra daholo tahiny tompo Falha ao amin'ny tompo a fomba ty vailety kingabe masoandro somagnandro piomany sabate ravoravo agnaby nefananiko fa ivavake fa fiterandehibe isikarehetra na samby malanga fa misabata Pavlovity daholo tsika sa mitsinjaka iteran'Andriamanitra na de valina zany andro a fa raha anao fikoliana be misy herinandro ty halleluja
Alleloia. Tsara ny sabata, tsara koa Jehovah Andriamanitra ny sabata. Alleloia, mahafinaritra be mihina fa nandeha taka ny vidéo tsika tany tokatrano tany dia sady amin'ny fifaliana nitenenako anao hoe aika efa ao anaty YouTube le hira le dox. Alleloia. Aika efa ao anaty YouTube le hira dox iny sotra ny rahalatoditsika. Alleloia. Efa ao iny. Azoko jerentsika. Mbola tsy hitanareo mazy ty hery ty, mety mbola tsy henonareo mazy ty hery ty. Dia aiza rahalatody le izy. Hitanareo tsika rehefa sabata ohatra zao tsy maika mihitsy tsika. Tsy haiko nareo zareo mbola tsy te atoro mihitsy tena tsy mampaninana mihitsy ny fotoanantsika eto dia ndao tsika hiaraka anao an'izany, hiaraka haritra an'izany fotoan'izany fa fotoana mamy zao arim-bavaka sabata zoma zao tena anisan'ny tena mahafinaritra indrindra. Alleluia. Zao ny ataontsika. Aza mbola mipetraka ary zokilovia aloha. Alleluia. Amaky témoignage ihany tsika rehefa fa andao tonga dia ataontsika ty hira mahafinaritra be ty. Pentecoste-ny Akiradio. Alleluia. Ohatra tsy ano client izy vita fandarina fa aloha hira avy natao fandarina fa andao mbola iterin'Andriamanitra tsika misaotra ny rahalatoditra napiditra tinanao an'ity vidéo ty sy napiditra azy tao anaty YouTube. Tahiny tompontsika rehetra menofinaritra daholo souvenir Pentecoste-ny Akiradio ity menofinaritra daholo. Sabata Ileandro Zani Katsara Tena Tsara Tena Tsara Meva Music toys Zani Aminize Andro Mia Vaka Mini Andro Retra Bravo Aminize Hova Nifanai Fabina Eta Koni Andro Sabata Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Bravo Aminize Hova Nifanai Fabina Eta Koni Andro Sabata Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Simisi a fome con il coraco Assembra troavo l'Itanako Assembri con il sacro con il nitro Mi fai giaccanile mi trara isico Bravo Aminize Hova Nifanai Fabina Eta Koni Andro Sabata Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Arova con il tomotro Arise tinau di ataco Ti telefona ni molotro Ni fica se não anda saco Bravo Aminize Hova Nifanai Fabina Eta Koni Andro Sabata Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Bravo Aminize Hova Nifanai Fabina Eta Koni Andro Sabata Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Amico Fiderana Amico Doxa Signora Coraka Alleluia Osana Ben Potantera tanto panezani Ravo ani Jehovah Izanga tamia bwana minikani Andrei lovani Jacoba Potantera tanto panezani Ravo ani Jehovah Izanga tamia bwana minikani Andrei lovani Jacoba Potantera tanto panezani Ravo ani Jehovah Isana tamia bwana minikani Andrei lovani Jacoba Sabata fitaina Sabata fandesena Sabata fandasitanana Sabata fananganana Sabata fanafana Sabata famujena Sabata special Amico Fiderana, Amico Doxa, Signora Coraka Alleluia
amico fiderana, amico dossa, si ora curata, bravo uomini, Geova rifana, fa finire giacomiamo sanata, amico fiderana, amico dossa, allora curata, Halleluja be, halleluja. Sotra betsaka ny rahatontsika amin'iny clip nafinaritra be iny nafinaritra ny fotoanantsika tamin'iny isan'ny pentecoste tena nafinaritra ary isaonan'Andriamanitra ny amin'ny fanatrehany de misaotratsika tamin'ny faharetany efa lasalasa ny fotoana de zao koa ny angatahako aminareo satria lasa be de mihitsy le commentaire ny ambony de be mihitsy ny commentaire tsy azo nitazoma fa niakatra ny ambony any ary tsy azo averina intsony tamin'ny témoignage nareo ka de elako tsy indrindra fa raha tianareo mbola ho voatonona de mila ataonareo copier-coller de averinareo fa eto amin'ny ranabavy eo amin'ny ranabavy Suzelle zao hitako voalohany amin'ny teny vazaha be mipopoky ty alleluia de ianareo zay teo voasoratra zany vovaky ny témoignage nareo de manainga anareo mavesatra ampanajana taovy copier-coller de avereno alefa fa ny lasany ambony any zany zay talohany ny anabavy Suzelle zany de tsy voavaky tsony satria lasany ambony any io ary ny anabavy Suzelle koa fa zao ary to de atombo kely izy satria efa lasalasa ny commentaire manjary misosa be amaky témoignage ary tsika alohan'ny diratsika mitony tenin'Andriamanitra zay tsy lava be ako faza matahotra nareo ozy anabavy Suzelle hoe ce que Jésus a fait pour moi aujourd'hui c'est que j'ai été rempli d'une immense reconnaissance au travail. J'ai fortement ressenti que le Saint-Esprit m'avait conseillé et guidé dans tout ce que j'ai entrepris aujourd'hui. Ma famille aussi a été accompagnée par Dieu. Elle a été protégée et a reçu le privilège de la vie. Je loue Jésus, que toute la gloire revienne à Dieu seul. Amen. Alléluia. Misaotra betsaka ranabavy Suzelle. Azonareo daholo nga mantiny lazaina amin'izany. Tsara ny tompo zay teo vovaky ny commentaireny ny témoignage de mba averenana alefa azafady indrindra ny lasa tany ambony tany misaotra indrindra nareo raha tanina Marie Charline zao de raha ekitry Jesosy malala tamin'ny fandamina ny rehetra nataony taminay tamin'ity tontolo andro ity avita soma tsara ny asa zay niriko atao efa ela ary natra tsara kokoa izao vavaka fiambenana sy sabata izao alleluia tsara ny tompo alleluia sotra sabata doxa ny titrany iny efa nanala akanjo mihitsy andy alleluia nanala ny akanjo mavetsatra alleluia zay zao ny témoignage vohitako ato amin'ny sisa zay de nareo efa mandihy be reo daholo mamy be mafinaritra anareo makasitraka indrindra alleluia ozy izy ranabavy berta aen Jesosy aiza ny témoignage zay olona mafinaritra mahita nareo mandeha izy lovely tsara be ozy mampionina le clip ozy ranabavy Erika alleluia de raika Jesosy fa ny tontolo androko androany de nalamin'Andriamanitra avokoa na de ny saika semba andrahoana kely aza tamin'ny maraina de nome fifaliana indray rehefa tonga ny sabata sady menera sy tanjaka ny fahasalamana nentina niarika ny tontolo andro sady narovany tamin'ny ratsy rehetra alleluia tsara Jesosy alleluia sotra ranabavy Erika ihany koa ozy ranabavy Kodananay alleluia sotra Jesosy malala tamin'ny anemana mafinaritra zay nomenanay menakavy ke sady ny zavatra nasako zay de azo soma tsara antrano fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany alleluia amen misaotra ny ranabavy Kodanelay isika alleluia alleluia amen Jesosy malala ozy izy ranabavy Berta tena reko sy tsapako mihitsy misy fifaliana be anatinareo any ohatry ny aty amiko aty koa zako tena faly hitanareo iravana malala tsara ny tompotsika amen ho azy ny voninahitra fa ao aminazy reny ahitantsika fifaliana ohatry zao alleluia alleluia pasteur tsy mba hitanandreo izy raha zanazo Sylvie
andraso rapitso amin'ny sabata veritsika iny de vitanao andy iny misy amboatsika ny sabata rapitsa de fa misy klipy a alleloia de miara mandia amin'iny tsika rapitso ranabavy sy ivy fifaliana miaraka am' jesosy alleloia ozy izy ranabavy any de raiko jesosy a fa ny farana mpifaliana be ny semaine narovan'i jesosy sy nomeny zay sahazy izay alleloia tsara ny tompo misaotra ranabavy aina ozy ranabavy be teny tontolo androko androany ozy izy a nylamy manafinaritra salama tsara na menakavy velonaina natratra ny sabata masina ovoninahitr'andriamanitra ny voninahitra amen alleloia tsara jesosy ozy izy ranabavy marina tany sao ran'andriamanitra fa nandamina ny tontolo androko mbola tonga eto amin'ny sabata pony sabata olo sika menakavy amen alleloia ozy agndina rodriguez hoe alleloia de rena jesosy malala fa tena afapo tamin'ny fitantanana nandritra ny anemaniny a misaotra azy koa fa mbola velonaina saotratra zao sabata masina fitsarana izao a de ho azy reriana eny voninahitra alleloia amen alleloia tsara jesosy saotra ranabavy angiriny ozy ranabavy somave raiky jesosy malala tompo sabata vita somatsara ny tontolo andro ny anemana iditra sabata masina nazo fahasalamana trano tsy nahiva vao rasy mbola afaky zay menakavy totokatrano mbola velonaina somatsara isika menakavy tonga alleloia de rena jehova ray malala tompony sabata alleloia amen misaotra ny ranabavy soameva isika alleloia ozy ry misaotra ny ranabavy marinatana fa izy kay no manao an'le mba misorasy tsika rena fa izy kay manao ny copier-coller ao ambonimbony ao a mahatonga ny commentaire nareo mbola miverina misaotra raha marinaty ana tsy mpandika teny any fa mpandika message koa alleloia alleloia ozy izy ranabavy lina tena misaotra an'andriamanitra lehibe a fa raha nandeha hivarotra maraina de tsy de ny sakafo maraina tsara loatra somary nona de sendrany teny tam'izay ah hoe hitady asa sady asa no namoaka biscuit anatin'ny fiarako magaga de nisy mpiasa ny banque de mitena nandalo de nyzaramofo isaky mpivarotra tonga teo tena tsy mbola nisy an'izany hatram'izay varotako teo amin'ny toeran'io fa de rena jesosy a fa ny an'ny feoko izy de namoky alleloia tsara kosa zany alleloia misaotra azy koa na vita ny anemana tao anatin'ny filaminana vita avokoa ny asa mandrara rehetra faly fa mbola tapahona somatsara amin'ny ankonako ato atrano a de raina jesosy a voninahitra ho azy reriany a amen alleloia misaotra ranabavy marinaty anany ny kopian'iny a misaotra ny zoklina ihany koa tsara jesosy hoy raha lahatojo hoe ny tontolo androko androany a de isaorako an jesosy fa vita somatsara ny anemana de fahabe fa hiditra sabata raiky jesosy a niaro sy nanome ny anina sazo ary menakavy kely alleloia tsara jesosy misaotra ny lalatojo alleloia iny a efa vakiko misaotra ny marinaty a efa vakiko ny amin'ny Charline iny ozy izy ranabavy lovely de raiky jesosy fa nataony natratra zao sabata masina fitsarana izao faly ary tsy andry ny fotoana tsy andry foana ny tokavany sabata faly be fa tonga somatsara ato an-trano daholo narovany tsy tratra ny loza faly be koa fa tonga tato an-trano de nahazo surprise be carte cadeau fête de mère tam'le zanako carte feno teny mamy fa ny opitiavana alleloia tsara jesosy a misaotra ny ranabavy erika isika alleloia efa vakiko teny ny ranabavy lina tsara be le temany azy lina vao nyteny fotsiny nona be de nirahan'andriamanitra ny mpiasan'ny crédit mutuel izaramofo nefa mbola tsy fataony zany satria androany zoklina vao nona alleloia tsara jesosy mahafinaritra anangy nareo ny tena le fahaizanareo manome voninahitra n'andriamanitra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra de voalazanareo de tsara ny tompo a de misaotra anareo hiditra amin'ny ten'andriamanitra sika rehefa ohatra ny rehefa avy mijoro vavolombela daholo a dia hiditra avy hatrany a amin'ny ten'andriamanitra isika alleloia ray soary a ny baiboly zafady a de hijery ten'andriamanitra sika amy genesis a toko fa 5:10 a ka andininy fa 8 sy 9:10 no tenin'andriamanitra izay vakitsika androany genesis a toko fa 5:10 andiny fa 8:10 sy fa 9:10 izary no tenem-panahy amaky tenin'andriamanitra androany afaka miantso a zay olona amaky teny a dia genesis a toko fa 5:10 andiny fa 8:10 sy fa 9:10 ny vakitsika androany iza zay olona va tenem-panahy amaky tenin'andriamanitra amin'ity androany ity to de afaka miantso ianareo
Alleluia. Genesis 3:10 andininy fa 8:20 sy fa 9:20 dora sitsika sary ary raha ohatra rehefa ho ary zokilovlia amaky tenin'Andriamanitra isaorana azy dia androany to dia menanao ny fitenenana zokilovlia anao ny fitenenana. Alleluia. Makasitraka indrindra pastera tahiny Jesosy daholintsika rehetrarehetra dia bon sabata masina daholo. Dia ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika ao amin'ny Genesis 3:20-18:20 ka hatramin'ny 5:20 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatramin'ny on'ny Egypte ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrate dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita ary ny Etita sy ny Persita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary any Jebosita. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra anao zokilovlia dia Andriamanitra manakirepasahona marifity anao misaotra ny fandraisana anjara. Alleluia. Mahafinaritra be foana le fandraisana anjara atsika eto tonga dia rapida tsara mihitsy rehefa anao asan'Andriamanitra tsara ny tompo. Alleluia. Averiko vakina kely Genesis nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama mbola Abrahama izy aloha ny soramandry zao le tena androany tamin'izany andro zany zao dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao dia efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypte ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrate dia ny Kenita, ny Kenisita, ny Kadmonita, ny Etita, ny Perizita, ny Refaita, ny Amorita, ny Kananita, ny Girgasita sy ny Jebosita. Misy rahalahy zay rehefa namaky tety zao dia ohatry ny hitany elabe ny hitahita rehetra tonga dia ny hitahita rehetra. Inona moa zany ny zavatra nitranga teto? Nomen'Andriamanitra any Abrahama ny tany an'ireto firenena rehetra. Raha ohatra tsika mijery ny andrasika asiana sary mihitsy asiana sary ngamba ny tena tsara. Asika sary mihitsy ahitanareo an'le tsy haiko zao raha mba mahita tsara n'ity sary ity nareo rasingia mahita ve nareo zao misy sary asehoako anareo dia zao io alefako amin'ny curseur iny io ny tanàna ny Joda sy Israely. Io zany ny fireneny Joda sy Israely. Dia ireo manodidin'ireo reny voalaza reny ny Amonita, ny Moabita, ny Edomita, ny ny Girgasita, ny Filistina reo manodidina miloko reo zany reny ireo firenena tenena teo. Dia reto ampovoany reto latsaka ampovoany zany Israely sy Joda. Tareo tsara le tsara anisan'ny sary anankiray jereko tato anaty internet fotsiny moa izany fa malaza tsara le izy ihany koa fa tsy malaza akory. Zay zany le sary raha jerena. Alleluia. Ny sary zany raha jerena dia napetraka Andriamanitra teo ampovoany ireo firenena rehetrarehetra nisy an'i Abrahama. Ny tany nomenan'i Abrahama izay lasa tanin'i Jakoba dia tanin'ny zanak'Israely moa zany.
fa maninona satria rehefa nijerena ireo olona rehetrarehetra ireo tamin'ny voalohany ianao mbola tsy fahavalo a pray monina ny tomboan'ireo pray vodirindrina ny anaran'ireo fa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa fahavalo reo ary reo foana ny fahavalo niady tamin'ny zanak'Israely tsy maintsy sy ao foana ireo miampy ny Amalekita sy ny Filistina sy ny Midianina dia reo fahavalo ny Israely nampahorin'ny Israely fa rehefa tonga ny fotoana ka tratra ny fahavalo izy satria izao tokoa ry havana malala misy fotoana ny zanak'Israely manjaka amin'ireo misy fotoana ny zanak'Israely ampahorian'ireo misy fotoana ny zanak'Israely lasa andevon'ireo fa naninona ary ireo ny eo fa maninona kay ry havana malala no tsy nomen'Andriamanitra i Abrahama tanàna firenena ray tonga dia tsisy fahavalo tsisy nizaniza fa anazy rehetra aperitreritra nareo efa vaneritreritra zany hoe fa maninona ary misy ny fahavalo fa maninona ary nasian'Andriamanitra ny fahavalo ary indraindray ary le fahavalo mahandresy mihitsy fa tsy hoe resy foana Exodosy 4:7 andininy fa raiky ambin'ny folo Exodosy 4:7 andininy fa raiky ambin'ny folo vakiko satria fohifohy Exodosy 4:7 andininy fa raiky ambin'ny folo aminaran'i Jesosy manao hoe tandremo izay andidiko anao anio indro efa horoako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Hizita sy ny Perizita sy ny Hivita sy ny Jebary ny Jebosita reo indray le voalaza tary ambony tary pray vodirindrina aloha azo lazany hoe mpinamana ihany fa nanome fampanantenana Jehova nanome teny fikasana Jehova zao le teny fikasana roahako reo alleluia aleo le roahany fa amin'ny ahoana ny fomba androan'Andriamanitra an'ireo misy zavatra napetraka Andriamanitra ny soramandry amin'ny Exodosy 4:7 dia zao nanavozan'Andriamanitra ny fanekena tare nisy fanekena nataony tamin'ny Abrahama tary dia eto indray Jehovah Andriamanitra anavao fanekena teo Andriamanitra nanome ny didy sy ny lalàna ny fitsipika rehetrarehetra dia zao ny teny Jehovah tandremo reo raha tandremonao reo alleluia dia horoahako tsy eo anoloanao ny hitahita rehetrarehetra ny Amorita ny Kananita ny Hetita ny Perizita ny Hivita ny Jebosita rehetrarehetra raha tandremanao reo andidiko anao reo zany hoe tehiteny zany Jehovah Andriamanitra hoe zany hoe raha tsy tandremanao reo dia tsy roahako ihany koa ary rehefa tsy roahako reo dia reo ihany ndray koa ny hivarotako anao tanareo le tenin'Andriamanitra ny vakitsika tamin'ny vimotsika namaky an'iny any amin'ny Isaia 10 Isaia 10 andiny voalohany anao zay tenin'Andriamanitra Isaia 10 andiny voalohany zao lazainy Jehova aiza le taratasy fisaoram-bady niserako andreninareo ary izy tamin'ny manatrosa aminareo nivarotako anareo eny tsy fa noho ny elokareo ihany no nivarotana anareo ary noho ny fahadosonareo ihany no sorana andreninareo mbola ao koa miaiky koa ao amin'ny Estera maromaro verset atsika Estera 7 andiny 4 vakikana aminaran'i Jesosy fa namidy izahay dia za sy ny fireneko mba haringana sovinona ary haripaka fa raha tahiny namidy ho andevo lahy sy ho andevo vavy izay dia ho nangina ihany kanefa tsy mahonitra ny fatiantoky ny mpanjaka anie ny tsinona ny fahavalo
isika ravana malala rehefa manoto anatry an'Andriamanitra dia amidin'Andriamanitra amin'ny fahavalo ary zay ny ilaina ny fahavalo zay ny nataony nanaovan'Andriamanitra n'ireo fahavalo ireo tsy mila mitady lavitra izy fa ny eo akaiky eo any ny eo amin'ny manodidina eo ihany ny tsombadika kely dia efa amidy amin'ireo sarotra ny mivarotra antsika tsy sarotra amin'Andriamanitra ny mivarotra ny zanak'Israely amin'ny fahavalo rehefa manao tsy mety isak'izay manao tsy mety dia amidin'Andriamanitra amin'ny fahavalo mahavariana ny mahita hoe ny olana izay lalovantsika rehefa resitsika ny olana dia tadidio fa tsy maty ny famatory tsy avelan'Andriamanitra fongana tanteraka iny famatory mipetrapetraka eo izy fa inona ny anton'izany isika ny zanak'olombelona manatona an'Andriamanitra ny zanak'Israely raha tao anatin'ny fifaliany dia aleony mifaly miaraka amin'ny sampy aleony mandindihy sy mitsinjatsinjaka miaraka amin'ny ombilakely volamena fa mitady an'Andriamanitra taka ny tolotensika voamaly malelo an'i Jehovah ny olona rehefa babo mora kokoa amin'ny olona ny mitady an'i Jehovah rehefa babo sy rehefa ory no izy rehefa faly inona moa ny tanjon'Andriamanitra amintsika ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia tsika tonga eo aminy ka raha izany zavatra izany ve mahatonga antsika ho tafaverina aminy everinao fa hoe sorony lavitra anao nefa ianao ngetiny sa tsy marina zay zavatra teneniko anao zany jerenareo ry havana ity zavatra teneniko anareo ty asy loha misy telefôny mivibra dia manjary manengelina atsika rehefa nipita avy any Egypta ny zanak'Israely rehefa nipita avy any Egypta ny zanak'Israely mangataka olona anankiray indray iomana mamaky teny azafady tompoko izy indray ary afaka maky teny fa misy teny lavalava ovakina azafady tompoko mila mpamaky teny anankiray indray ary tompoko azafady alleluia amaky ny Exodosy alleluia ndao asina sary aloha andao ary metsika fitenena ny mpanao klipy le mpanao klipy amin'ny tarika hafa ilay nanao an'le klipy fiavonitsika teo alleluia tahito raha natojo ary abainanao fitenenana ianao ny hamaky ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andininy faha 120 sy ny faha 220 azafady raha latojo tainga Jesosy daholo tsika rehetra Exodosy toko efatra ambin'ny folo dia andininy fafilo izy teo pasitera azafady faha 120 sy faha 220 eny ary Exodosy toko efatra ambin'ny folo andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 220 vaketsika ary ny tena amin'ny anaran'i Jesosy dia nahinditry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy anatsinalina no nampisavain'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina indy ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Alleluia, amen.
Aleloia be a mankasitraka rahalahatotso misaotra indrindra tamivaky teny mahafinaritra sady misosasosa tsara andriamanitra manakirepasavana amany fidianao amena hoy ny ten'andriamanitra vakiko le ten'andriamanitra ny amin'ny farana nanao hoe ary nandeha teo voan'ny ranomasina nandeha tany maina ny zanak'izy zany hoe nandeha tany maina tena tany maina fa zao aizaka le ranomasina ato amin'ny akaviany sy ato amin'ny akavanany mateteny anao raha mba afaka manoatra amin'ny commentaire ianao raha ianao teo amin'izany toerana zany mandeha zany ianao a de ato amin'ny akavia le ranomasina de atao amin'ny akavanana raha sotry ny rindrina zany fa ranomasina etsiketsika le ranomasina mazarao aminao hoe azafady anaty commentaire raha tsy mahadiso anao inona ny toe-ponao nandalo an'izany toerana zany inona ny zavatra atao anatin'ny toe-ponao anao zany mandeha de mandeha de ohatra misy rindrina avo be misy nefa io rindrina io zavatra mihetsiketsika satria rano satria zavatra atao de rindrina ohatrany hoe beton fa zavatra mihetsiketsika fa tsy makeo aminao parakilika mitarika hafa tsika tsy maintsy mipitsikitsika ao amin'i Jesosy alleloia inona ny toe-ponareo raha nareo zany ny zanak'Israely mandeha tany maina alleloia aloha fa eto aminareo eto rano manao ohatra zao inona ny tena ao anatin'ny fonareo raha mandalo an'izany nareo azafady masoraty hoe sotra ny zoklina io zao misy valiteny zoklina tena matahotra sao de hikatona ny ranomasina alleloia sotra ny zoklina mety toteny tsara izy io a inona ny toe-ponareo samy manoratra faly sady matahotra inona ny atorana eny completo kely le zavatra ao le teninao azafady faly aloha satria maina ny tany fa maninona ianao ny matahotra ozy totry hoe nampiaya hoe raha sanatria moa ka milatsaka tamiko ranomasina io alleloia izy marina tany falifaly fa mety zavatra vaovao ozy nambinitry makina sady gaga no matahotra no miroso mandeha alleloia ozy koa erika hoe matahotra safodrano alleloia ozy erika matahotra safodrano na tsy nahitsinao tsy ny ary izy fa mbola nisy diso faly sady matahotra ny taranjona ozy lovli midobodoboka amin'ny foko misy tahotra sao de hikatona ny ranomasina sady tolagaga alleloia misy zavatra zany hitovizan'le valiteninareo sao de mikatona le rano izy zokena tonga de maiky mifalebiazan'Andriamanitra alleloia matahotra ihany ozy Sisel faly voatra mahita trondro amin'ny ako areo moa izy valina tiana fa tia ny zavatra andreo marikeko tamin'ny valiteninareo ary tena marina le izy tena marina le eritreritrareo za koa mitovy eritreritra aminareo faly mandeha tany maina fa mitaidaina ihany hoe ahoany ty raha zao mono hoe zany hoe tsy mieritreritra zavatra oatra zany na de efa miaraka amin'Andriamanitra zao ianao misy fitafianana ihany ianao ozy sao hoe mitapidobodoboka fo ozy izy zokoberitra hoe mampitahotra mampiaya ozy nabavakataka hoe mangovotra sao hitambatra ny rano miaiky ny alebazan'Andriamanitra izy Rodriguez sady gaga no matahotra any faly fa zavatra mbola tsy fahita hoe ranomasimbe mizareo matahotra sy miororo izy zokopande Jesosy mpandresy matahotra safodrano fa faly sy mitombatra any ny fahitanany fahatetana fagata izy marina daholo zay fa ny tena hitovizatsika rehetrarehetra matahotra ihany tsy maintsy tonga eo am'le inge zay vo hita ike fakagana voalohany nataon'Andriamanitra fa 120 moa zany fa tsy voalohany hitany zanak'Israely mbola tsy ampika zany ny confiance atsika tam'izany tsy maintsy mieritreritra zao ny tiry reto ory reto
manao ny eritreretrareo am'ty fa raha zao ny ty no hoe de mariny zany ary le zavatra natahorana tokoa nitsanga ndo andre tsika nangataka olona mamaky tenin'Andriamanitra ray manaraka azafady tsika hoa tsy maika tsy taitraka nefa tsy tara fa sabata ny andro amaky ny toy ny tantara io Exode toko 7:10 andininy fa 4:20 hatramy fa 5:20 lavalava ndray ty iza ny antso iza ny amaky tenin'Andriamanitra azafady alleloia to de asina sary iza ndray ny amaky teny Exode toko 7:20 andininy fa 4:20 ka hatramy fa 5:20 lavalava le teny ty ndray misosasosa tsara zany zay amaky eo alleloia iza ny amaky teny iza ny amaky teny tahiny tompo mian'Andriamanitra valopity be mihitsy ianao manao asan'Andriamanitra ohatriny alleloia ndao ndray ary asitsika sary efa misy ao andao ndray ary mena fitenena ndray ary ranavavy Angina Rodriguez inona tsy hoe inona fa ao ary ny vaky teninao Exode toko 7:20 andininy fa 4:20 ka hatramy fa 5:20 azafady mankasitraka pasitera raha ny fitenenana dia voakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jehova tamin'ny Mose ahinjiro ambony ranomasina ny tanànao mba hikatonany rano amin'ny Egyptianina mba mikalesiny sy mipitaingitro avalony dia nahindrotra Mose teo ambony ranomasina ny tanany ka hikatona ho toy ny tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadio ho maraina ny andro ary ny Egyptianina namindositra akanjo nitsena ny rano ihany izy dia narian'i Jehova teo avoan'ny ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona andany ka nanarina ny kalesy sy mipitaingitro avalony dia miara-mira ny farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanendrika ny zanak'Israely koa tsy misy miangana na dia iray akory azy fa ny zanak'Israely kosa nandita amin'ny tany maina teo avoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana izy teo amin'ny ankavia alleluia amen mahakasitraka alleluia misosasosa tsara ohatran'ny ranon'ny Egypta ranomasiny Egypta mihitsy zany ohatran'ny rano mikorinan'ny Nely alleluia mafinaritra be le vaky teny alleluia misaotra betsaka ranavavy Angina Rodriguez tamin'ny vaky teny tanareo le zavatra nitranga zay le natahorana afaka mikatony rano io le natonga zankizy te io le zavatra tenenareo rehetra midobodoboka ihany no fo sa tsy zany matahotra sy mirozy izy ranavavy mihaja matahotra ihany ozy izy Rusuzelle teo alleluia satria nahoana afaka mikatony io azon'Andriamanitra tao batany zanak'Israely fa nalefa ny nandeha teo zany hoe le zavatra le loza zany ny tena marina ry avako malalako ohatriny hoe loza mitatao tsy mety loza miatra mihitsy fa mitatao eo le izy inona ny toe-ponao zao ndray azo anontany anao inona ndray ary ny toe-ponao raha mandalo an'izany ranomasina atao amin'ny ankavitsakavanana zany ianao inona ndray fietsika tianao atao eo mason'Andriamanitra fa ny raha mamaly indray nareo am'izay nareo tsy matory mbinao fa tsy matory tsony kosa nareo alleluia inona ndray zany ny zavatra hoamponareo mandalo an'io ranomasina ankavitsakavanana ary tena marina hitany masonjareo mihitsy ery fa manomboka mikatona ery fa mikatona ho an'ny Egyptianina fa ny endrareo mbola tsy mikatona de inona zavatra tianao atao eo mason'Andriamanitra so rahatindray zay eritreritro sao alleluia sady nandrivotra be tao ariny tao anatin'io rano io satria rivotra ny nampitsaraka an'io alleluia
inona indray ny zavatra tianao aseho amin'Andriamanitra rehefa mbola ao anatin'io ranomasina anankiroa io. Misaotra sy mideran'Andriamanitra izy lalatojo. Misy toetra tianao aseho anatrehan'Andriamanitra, misy zavatra tianao aseho eo amin'Andriamanitra mandritra anao mandeha amin'io, satria mikatona io mikatona ao an'izy ary io. Ary io viady Jehovah malala ho izy ranabavy ary ty zany eto Madagasikara. Alleluia. Saotra ranabaviliana. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra aho izy ranabavy Sondola. Misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra an'Andriamanitra foana, zao misaotra an'Andriamanitra foana. Fa misy zany zavatra ao anatinao hoe tianao atao. Amafisina amin'ny finoana izy. Hoy izy ranabavy tiana rakotarzaka. Aiza ny finoanareo Jesosy. Alleluia. Misaotra. Tederan'Andriamanitra ny fofeny fifaliana be izy ranabavy Erika. Alleluia. Misaotra anareo hatrany. Niantso an'Andriamanitra mihitsy no manao voady. Misaotra ranabavy Nabiny Tsomaky. Alleluia. Ndry manao endry be hatrany anaty fo ozy mampioniny. Alleluia. Saotra anareo, saotra anareo. Matoky an'Andriamanitra izy azazaka fa mikohaka eo amin'Andriamanitra sady midera sy makalaza azy izy ihany. Mitalao sy mangavy mafy Andriamanitra mba tsy hakatona ny ranomasina io, mangataka fiarova mandra-patafita ny ranomasina io. Alleluia. Latsaka ny ranomasina izy zandry hainy. Zakazaka mafy be eo tonga ianao izy marina tiala. Sana mifosany namana prévodrina. Alleluia. Vome aza vonona izotra amin'ny lalany efa soratana ho. Alleluia. Tederin'Andriamanitra ny amin'ny alehibeny. Tsy mitebiteby intsony. Hoy zoky. Alleluia. Marina torenga zavatra tenenareo. Fa reto misy fahamarinana tena tsy azo elana. Vitsivitsy taminareo ny teny azy. Ranabaviliana, Makirina, Mampionina, isan'ny teniteny an'izay daholo. De zao. Manana toe-po ianao te aneo anatrehan'Andriamanitra. Za Andriamanitra tsotra ny Farao za tsotra ny Egyptiana. Za ty anao za anao sitraponao za endry tsara. Jehovah za ihany ty Alleluia. Manao voady mihitsy ozy ranabavy Angireo vavaka mampiaraka amin'ny fahalorotena sy ny voady. Alleluia. Zany mihitsy ake. Zany mihitsy ny toe-ponao. Satria ozy anao raha ty mo Jehovah jereo mo za sange Jehovah tena. Alleluia. Aseho anao za mba tsy latsaka le izy. Zay le toe-po. Zay le zavatra tianao aseho anatrehan'Andriamanitra. Saotra ny ranabavy Someva namaly. Ary zay koa ny tian'Andriamanitra. Azo antoka fa nitoetra tamin'ny fahamasinana tena endry be. Tsisy ny teniteny foana tsony tao. Tsisy ny saitsaina zavatra ratsy tsony tao. Tena hoe tena nadio fo nadio saina tena trehan'Andriamanitra. Namela heloka ny ray piray dita aminy. Tsy te anisy mihitsy hitan'Andriamanitra hoe zatra tsy mety any amin'ny endry sao dia mba mikatona ny ranomasina. Zany le hoe marka 19 marka 19 tamin'Andriamanitra daholo ny zanak'Israely nandalo teo satria raha mikatona moa io dia anahoana. Zao rehefa namanana misy fahatsapana kely zavatra tantaraiko aminareo ty. Zay ny adinay ny problème natokana ny vavaka dia trosa be. Raha mbola nisy olona nanana trosa angamba teto dia zay angamba anisan'ny tana lolo alarana tany. Fa tena bokatra ny tapon-doatra ny ampaladiany trosa mihitsy. Ary tokony hatrany taranaka fara-mandimby bokany trosa raha tsy teo Jesosy namafany trosa. Zao zavatra mba navaliana anay fomba antantan'Andriamanitra nay vady reto. Nanolona trosa. Efa tantaranareo olona 750 nanana trosa taminay. Ilay tapitrisa ny kely indrindra tamin'izany ary 70 tapitrisa ariary lehibe mibetsaka indray tamin'izany dia ireo 750 ireo olona ireo. Ngezy zany fa rehefa nanomboka ny vavaka izay dia mazava ho azy fa trosa ny idiranay tao dia ho afa trosa zany ny mba angatahanay. Raha marary ianao tonga eto dia ny angatahanao zany mba ho sitrana. Raha ny amponjy ianao dia ny angatahanao zany mba hivoaka ny fonja. Raha ohatra ianao
mikorotana tokantrano dia mba ilamina ny tokantrano sy ny sisa sy ny sisa. Marina mihitsy ny tenin'ny zokiama eo le miteny hoe tsarovana dia raha misy teo anatrehanao. Fa itrosana io azon'Andriamanitra ataony fafany ito dia ray andro, roa andro, herinandro dia afaka. Fa tsy izany ny fomba tantan'Andriamanitra ny trosanay. Fa ny trosanay afaka tsy kelikely, afaka tsy kelikely. 450 ny anidina 50 ny anidina 70 ny anidina 30. Nisy tamin'ireo nihitatra teo amin'ny nomboka tamin'ny fotoana ny vavahana, mbola nihitatra teo amin'ny 2 taona teo ny nandoavana ny trosa. Tsy afaka teo ny eo. Inona kay ny anton'izany? Inona ny anton'izany? Hitanareo ireo fahavalo rehetra manodidina ny zanak'Israely reo tsisy nafatiny zanak'Israely, tsisy naresy ny zanak'Israely, raha ohatra ny zanak'Israely tsy nanompo sampy mihitsy. Raha ohatra ny zanak'Israely mipetraka tao amin'Andriamanitra foana, dia mipetraka ho voazainy foana fotsiny reo. Fa reo natsangan'Andriamanitra hampahory ny zanak'Israely satria naditra ny zanak'Israely. Dia izao ry havana malala, rehefa nomboka ny vavaka dia ianao moa zany tamin'izany vao nomboka ny vavaka mbola be fahalemena sy fahazaran-dratsy be. Dia reny fahazaran-dratsy sy fahalemena eny tianao hiverina, mampite hiverina ange reny fahotany reny. Manimanina ny tongolon'ny Egypta ange za efa nanomboka vavaka eny dia nisy an'ilay hoe la bière sans alcool tany Madagasikara. Dia lasisakariva indray efa mivavaka dia nisotro an'iny satria tsisy alcool, satria ny alcool ny fahotana dia zay hoe tsy fahotana zay sans alcool. Fa ny tena zavatra tiako le goan'ilay izy midina ato mihitsy dia le goan'ilay izy miakatra kely aty amin'ny orona iny. Aty la bière be mihitsy taloha. Dia isika miverina voafatotra indray satria hoe tsisy alcool fotsiny fa la bière ihany iny. Lehilahy ianao raha tafajanona amin'izany koa manomboka misotro an'iny ka tsy sotro an'ilay misy alcool ihany le farany. Isika ry havana dia manana natiora te hiverina any amin'ny ratsy. Andriamanitra manana natiora mitoetra amin'ny mahamasina azy. Isika tsy mety tafajanona ho masina mihitsy isika. Isika vao metimety kely ny atao dia ohatriny tsy dia mila n'Andriamanitra zany la. Fa tsika rehefa manomboka misy olana vitatsika mihitsy mandaha zao rehetrarehetra zao, tsy te hanao zavatra tsy misitrapon'Andriamanitra mihitsy satria manino mitady vahaolana amin'Andriamanitra, mila n'Andriamanitra isika. Andriamanitra na dia manome lalamaina azy, mbola eo ihany ny ranomasina kaviakavanana. Hitanareo nisy zay tamin'izany raha afaka teny hoe nitrosa tena azoko antoka fa tsy tafatsoro azoko antoka izany. Fantatro 50 taona mahery zao nafantatra anahy, 50 taona latsaka dia fantatro ny tena. Dia sahako ny milaza aminareo fa raha herinandro na ray volana na herintaona afaka nitrosanay tsy tafatsoro ohatr'izao za. Satria nahoana? Satria hiafaka ny naharary ahy dia niverina any amin'ny ratsy ihany ny loha larina tiana ho atao. Hoy Andriamanitra aza dino voadidina fahavalo ianao eo ampovoany ianao dia tsy afaka toy ny hoe nitrosa. Any amin'ny Samuela faharoa any Samuela faharoa 9:20 Samuela faharoa 9:20 izy ireny hamaky an'izay teny izay ary azafady. Samuela faharoa 2:20 azafady. Samuela faharoa 2:20 9:20 sy 4:20. Raha misy mazoto indray terem-panahy dia hamaky an'izay teny izay. Alleluia. Samuela faharoa 2:20 9:20 ka 4:20 ny vakitentsika manaraka. Isaorana be dehibe izay mazoto. Samuela faharoa 2:20 9:20 ka 4:20 ny vakitentsika.
io mivaky teny farina ataotsika dia vakiko ny ambiny raha mbola misy manjary lasa fotoanantsika miandry an'ilay mamaky nefa tena mampinaritra koa mampandray anjaranareo anatin'ny asan'Andriamanitra. Halleloia. Samuel faharoa toko faraiky amby roapolo andininy fa roapolo sy fa kahatramin'ny faharoa amby roapolo. Halleloia. Raha efa ao ary raha nabavisika efa namaky toy ihany izy fa mazoto izy dia mbola velona fandroany Zoky Lovely afaka mbola miteny anao zao fitenenana. Alleluia, makasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia toy izao raha mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady koa atao gata ary nisy lehilahy vaventy izay enin-dratsana ka dia 420 no isan'ny ratsan-tanany sy ny ratsan-tongony. Ary izy koa dia mba hateraky ny rehefa hita ary izy miaiky ny Israely ka maty ny Jonatana zanaky ny Simea rahalahin'i Davida. Ireo 4 ireo no teraky rehefa hita tao gata ka maty ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony avokoa ireo. Alleluia, amen. Alleluia be mankasitraka indrindra anao ranabavy Lovely tamin'ny vaky teny nafinaritra be dia Jehovah Andriamanitra manakrepasoavana amaly fitianao. Tahiny tompo amarezany anian'ny teny navakiana ary dia zao fantaniko anareo mizahatra efa reta aloha tao inavy ny teny efa renareo talohan'io fotoana io efa reniny zanak'Israely sy zavatra nitranga tamin'ny andron'ny zanak'Israely talohan'io tantara efa nisy io dia nisy zavatra vitsivitsy niverina misy teny niverina izay efa nisy tany aloha tany. Inona io? Mampatsiahanareo inona ireo tenireo izany afaka maly an'izay. Alleluia. Ohatra hoe fanadinina koa tsika fa mba fandraisana anjara nareo ty. Alleluia. Fandraisana anjara antsika rehetrarehetra. Inona notsapanareo tao anatin'le teny teo? Nisy ady koa tao gata ary nisy lava venty izay niratsana ka dia 420 ny ratsan-tanany sy ny ratsan-tongony ary izy koa dia mba teraky ny rehefa hita ary izy niaiky ny Israely ka matin'ny Jonatana sy matin'ny Jonatana zanaky Simea rahalahin'i Davida. Rehefa dia teraky ny rehefa hita tao gata ka maty ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony avokoa. Inona le zavatra hitanareo hoe zavatra efa renareo tao anatin'izany teny vakiana zany rehefa namalala. Alleluia. Gata sotra ny ainy gata mbola misy teny hafa koa ao vaventy gata. Alleluia. Le lava venty amen. Sotra nareo dia mbola nisy teny anankiray koa ao ady aloha misy teny anankiray koa ao niaiky. Sotra ny tojo hitanao le tenireo olona avany gata le lava venty zany hoe goavambe ihany koa dia niaiky. Hitantsika tsara fa ohatrany hoe Goliata ihany io. Goliata avany gata lehilahy goavambe niaiky ny miaramila ny Israely dia ireo ihany no miverina. Ny olona fotsiny miova fa ny fiaviany ray ny poziny ray ny fihetsika nataony ray. Alleluia. Mampatsiahy antsika any Goliata. Inona zany zara tiana tenenina? Aikena dia ny fiaviany fahavalo ny poziny fahavalo ny fihetsiky ny fahavalo. Goliata no maty fa ny avao agatako tompoko dia mbola misy ny goavambe ary rehefa vao agataka goavambe dia mbola iaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona foana izy zay. Inona zany ny zavatra nitranga? Raha maty zany Goliata dia niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely nefa nareseny natokany Davida naresany Goliata dia izy zaho izy mananao manatona amin'le fo izy fa za manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely izay niaikainao androany. Alleluia. Zany hoe zao zany re avako malalako androany ianao misy problème, androany ianao misy aretana sy ny sisa io sy tranon'Andriamanitra io.
satria tian'Andriamanitra ianao. Fa betsaka tompoko ny 800 ny olona izay sanina sy izay mivaolana tamin'ny fivavahana dia ny tanjony voalohany rehefa afaka eo ny olana, rehefa afaka eo ny problème dia ny miala amin'Andriamanitra. Taka an'le mieritreritra hoe vita tanteraka ny amin'iny, tsy vita tanteraka tompoko. Fa mbola any le lalako avam-be, ny ray ny maty, fa mbola misy an'ny voateraka. Andriamanitra raha niteny tamin'ny Saoly hoe aringany ny Amalekita hatramin'ny zaza mena vava, hatramin'ny zaza minono, dia misy antony. Tsy ny vonono Saoly ny zaza minono, fa taona maromaro taty aoriana, inona kay no nahafaty an'i Saoly? Amalekita anankiray. Iny Amalekita namono an'i Saoly iny, le zaza mena vava minono izay tsy ny vonono, efa nasian'i Jehovah ny vonono, fa ny alehibe. Riavako, sitrany ianao androany, vany olanao androany, libre ianao zao, azonao atao miala amin'Andriamanitra. Fa za rehefa namalala tsy niala ary tsy samiala, ary na tsisy olana ary dia tsy samiala, satria fantatro fa mbola any ny fahavaliko any, mbola manodidina eo ny fahavaliko. Fa rehefa milamina ny amiko sy Jehovah, voazainy ianarany io, voisin, pray vodirindrina. Fa rehefa miala amin'Andriamanitra dia mivadika mpanababo ary eo, mivadika fahavaliko mamono ary eo. Alleluia. Tanareo le avana malala anatraray tiako lazana anao dia zao. Amaky fanoarantsika amaranako ny fotoana, lasalasa ny fotoanantsika efa tsy maninona. Amaranako ny fotoana androany dia nisy fanoarana lazain'i Jesosy momba n'ilay zanak'adala. Alleluia. Any amin'ny Luka 5:12. Zao zavatra nitrango. Nisy zaza roa lahy zanaky ny rainy. Alleluia. Izay nitoriteny teto Ramaly. Tsy tena nitoriteny amaly fa somary tsy afaka ny nitoriteny amaly. Ave izay nitoriteny ohatrohatr'izay nitoriteny maly zany. Alleluia. Dia zao ny zava-nisy. Nananjanaka anankiroa ty lehilahy ty, ilay mpianakaviana. Dia indray ilay zandriny teny hoe zareo mifananana dady aloha samy manana fananana, dia lasa izy nandeha. Nety ny fananana dia nantenaka ny tany lavitra izy, dia nilaniny tany ny volany. Tany izy dia nahantra tany, dia niverina izy. Rehefa niverina izy satria nilody ny sainy, dia niverina tao amin'ny rainy izy. Dia andininy 20 amin'ny Luka 5:12 fa tiako amin'ny aran'Jesosy manao hoe dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ka onena azy izy ka niazakazaka. Dia namihana ny voziny izy sady nanoroka azy. Ary ilay zanany taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika ny atao hoe zanako intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahy hoe alao ny akanjo tsara indrindra, ino nareo tsara manomboka eto alao ny akanjo tsara indrindra dia ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany dia asio kapa ny tongony. Dia etra ty zanako nafaka vonoy dia oka isika inana sy fady, fa ty zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very ka hita indray. Alleluia. Dia vakiko ny toeny fa tany atsala izanany lamatoa nononota izy ka mbito akaiky ny trano dia nandre zava-maneno tsy di dia niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany ny antony zany zava-trano dia hoy ny ankizy lahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono zanako mifa nafa nirainao satria efa tavaverina somatsara atao amin'izy. Dia tezitra izy ka tsy niditra dia nivoaka ny rainy ka nampandroso azy fa izy namarika anao tamin'ny rainy hoe indro zay zay efa nanompo anao ka tsy mbola nandika nydidina ana dia indray mandeha akory azy. Nefa za tsy mbola nomenona dia zanakosy aza mba hifaliko amin'ny tsakaizako. Fa raha voatonga kosa zanako zay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namona ho azy zanako mbo mifahinao. Ary hoy rainy tamin'ny anaka ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa zay rehetra nanako. Alleluia. Fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity zanako rahalahinao ity efa maty velona indray ary efa very ka hita indray. Zao zany le izy.
toteny tamin'ny batisan'ny zokisoamefa hoany zany. Halleloia. Zao rehefa nandeha izy raha teneniko zao nareo hoe inona zao ny zavatra mampitovy an'ity zavatra teneniko anareo ity, inona ny mampitovy an'reto zavatra eto, asio aloha ny akanjo tsara indrindra, asio peratra ny tanany, de asio kapa ny tongony. Inona ny toetra iraisan'ireo zavatra anankitelo teneniko anareo, akanjo tsara indrindra, de peratra, de kapa, natao tamin'ilay zanak'adala ny verina nody. Inona no hitanareo zavatra itovizan'ireo, inona ny toetra itovizan'ireo zavatra anankitelo nomena azy ireo. Halleluia. Mandrapatonga an'izay valitenonareo izay aloha de alao mba hisotrosany kely, lavalava ny fandarina androa, hisotrosany kely de anao mamaly hoe inona ny fahitanao zavatra itovizan'ireo zavatra anankitelo izay nomenan'ilay zanak'adala izay nody ireo. Halleluia. Tsara indrindra. Ohatra tsara daholo aloha zao. Ohatra ndrana mba Fabiola. Halleluia. Misy toetra, misy zavatra itovizan'ireo zavatra anankitelo zao. Zay tsara indrindra. Sotra ny nama Fabiola. Ampiaingona ilay zanak'adala. Sotra ny nama Soameva. Zanaka omena ny zanak'atrano, sotra ny manana tiana. Toepo, ozy zokiny Charline. Mena ny tsara indrindra izy voninahitra. Ola latoso. Endrika fahadiovana sy fahamasinana, marika sy fanadiovana, misaotra anareo. Halleluia. Amen. Mety daholo mivaly teninareo. Olazaiko anareo le tena ato-tsaiko. Halleluia. Sotra n'izay zokiaja aloha, efa mety be valiten'ny zokiaja, itovizan'izy telo izy samy endrika ety ivelany, manafina ny rasy ivelany. Sotra. Fahamasinana tsara izy tiana rekotazaka, nomena aja indray izy, hoy zanabavy Lina. Inona ny zavatra mampitovy itovizan'ireo zavatra telo reo? Inona zany ny zavatra itoviandreo? Nomena ny tsara izy mba tsy voaka intsony, hoy marina tiana. Tena mahafinaritra be anao hita famarinareo. Tena hita amin'izy samy manana filozofia antsika, samy manana fomba zay dia mahafinaritra be le mijery an'le hevitra samy hafa. Za tena mahafinaritra mihitsy mijery manangona hevitr'olona samy hafa, tena tsara. Halleluia. Mahafinaritra be mamaky an'le zavatra solatanareo. Satria tsapa hoe tena misy samy mandefa ny sainy manao ohatry zao tsika, sasany makaria, sasany makaria, samy manana ny filozofia antsika fandiniana an'le fiainana. Tena mahafinaritra be mihitsy, tiako be mihitsy. Halleluia. Endrika fiverenanao izy Jesosy mpandresy. Zao ry havana malala, zay mahatonga anao tena hoe tsy diso ianareo ary tsy hoe marina ny fa samy manana ny fomba fahitana an'ilay zavatra tsika. Ny zavatra hitako rehefa mahita an'ilay zavatra telo ireo za de zao. Tiaro ny fanontaniana farany apetraka aminao dia voavalinareo angamba le izy. Inona ny mahasamihafa ny zavatra nomena an'ilay zanak'adala sy ilay zanaka endry? Ny an'ilay zanak'adala akanjo peratra de kapa. Reo zavatra hoe samy tsy nisy teny aminy dia napetaka taminy. Halleluia. Zany hoe reo zavatra ireo dia zavatra azo apetaka, dia zavatra azo esorina.
alleloia nalaina tany fotsiny de napetaka taminy nalaina tany fotsiny de napetaka taminy peratra nalaina tany fotsiny de natapy anazy ny akano nalaina tany fotsiny de natapy taminy kapa inona ny le rala inona mba tenen'le ray tam'le rala izay neritreretra hoe tsy nahazo niny inona satria tsy nasiana kapa tsy nasiana peratra tsy nasiana akanjo zay aozy izy le ray de anao avokoa zao ray avana malala nen'le ray a le zanakadala efa azo ny fananany mahavarina fa rehefa vela izy tsy nomena fananana tsony fa inona no nomena azy kapa akanjo a de peratra satria zao nomena zavatra azo apetapetaka sy azo alanalana izy satria zao mety mbola andendre io za tena azoko antoka fa raha andefa androany eo io nesorona fotsiny ngeny nesorona fotsiny ny lamba sy miperatra sy ny kapa de mijanonao am'ray de zavatra lasa izy ny an'le ray nefany a le zaza le lamato jerenareo na azy ny azo ndray a tombam-pananana ny azony ny tombam-pananana ny azony tsy zavatra tsy akanjo tsy peratra tsy kapa fa tena tonga de le fananana efa misoratra aminy daholo alleloia inona ny mahasamy hafan'izany ity le zanakadaly ty a tsy natokisan'le ray intsony sa nomeny arena be tsony sa nysoratana taminy tsony ny arena satria iny le mahazo de lasa de zavatra apetapetaka sy isorosorona teny sisa nomena azy inona moa zay lamba sy akanjo sy peratra miohatra amin'ny fananana izay andray nen'le ray a de zao tombam-pananana tsy misy mahalan'izany tombam-pananana zany tsony fa maninona izy nomena an'izany satria izy assuren'le rainy fa tsy vadika amin'ny tsony de fa nytenany hoe zay anay fa anao tsy nataony an'izany tam'le ray a tam'le faranahy satria fantany mipetra iny le voamahazo de lasa voanahazo an'le anjara fanana izy de lasa possible mety mbola andendra izy araka miperatra sy ny akanjo sy ny kapa fa le ray tsy andeha zany samy mizana toetra retrôla reto samy nomena anjara fananana izy ireo fizany toetra ngeravana ny valimbavaka omena atsika za miteny anao ianao efa nandray fizany toetra fa maninony zany eliana miariniana zany mbola hitanao eto fa maninony zany lovilitina zany mbola hitanao eto fa maninona zany erikaraky zany mbola hitanao ary maninona rana vavisome fa mbola hitanao eto efa mijoro vavolombelona aminao isan'andro hoe narary a zay ana ny fitsaganona vavolombelona ny rana vavisome tsy misy azay fahasalamany zay foana zay ny narary azy efa nandalo fizahany toetra izy efa sitrany izy sika rehetra eo efa nizahan'andriamanitra toetra nomeny zay ritsika zay nitedavitsika tamin'ny azotsika fa misy olona ao a efa soratana aminy mihitsy ny tombam-pananana satria nahoana efa avy nandalo fizahany toetra izy io olona nandalo fizahany toetra io de zao io zanaka io na de efa nazy ny fananana rehetra mbola lasa an'izy mandeha miasa ao amin'ny rainy sy tonga atao an-tsainy na indray mandeha ary ny andeha andao an'io rainy io ka natonga ny rainy teny hoe zay anangy efa anao daholo ry havana satria efa asore izy fa tsy vadika tsony efa matiana soratana aminao am'izay ve ny fanananao fa tsy fananana petapetaka tsony ny ataonao matonga anao mbola asiana fananana petapetaka foana mora miara de mora miverina de mora miara de mora miverina fa hoan'ny olona tena mitoetra tsy fananana mipetapetaka zany tsony tsy peratra tsy akanjo sy kapo zany tsony zany fa nomeny olona mandeha miverina zany betsaka nandray kapa sy peratra sy akanjo sy lilava sy kapa sy peratra sy akanjo sy peratra sy akanjo zany raisiny eto zany azonao zany tsorana amin'andriamanitra manasitrana anao amin'ny aretina raha zany ny tediavinao tsorana amin'andriamanitra mamahany io problemanao io tsorana amin'andriamanitra matonga anao afaka examen io tsorana amin'andriamanitra mampody ny vadinao fa zao androany ve anao afaka hifidy am'izay hoe niaraka le fananany ray mihitsy ny ilaiko a za mihiny fa ianao efa nahazo valimbavaka io
mbola mijanona eo efa tsy valym-bavaka ntsony kosa ny tediavinao efa mikatsaka ny fiainana mandrak'izay sisy ianao. Alleloia. Zao ry havanao ny loza manodidina atsika ny fahavalo tsy afaka eo reo nataon'Andriamanitra fiandry raha sanatry mba hampiverenana atsika aminazy raha miala isika. Iandry foana ve anao fahavalo amerina anao amin'i Jehova sa anao hiteny hoe za efa anao a Jehova, hipetraka aminao a Jehova, zanakao a Jehova. Androany ianao raha hiteny an'izany Jehova Andriamanitra hiteny aminao hoe sy anangy anananao ny fanjakako ange fanjakanao e. Alleloia. Hotahin'ny tompony antsika rehetra mino fa valinao zany afatra izany. Izary ny izara fahatsapana. Fa tapitra tanteraka ny tonteny lavalava izy androany. Ny tena hoe fohy fa nefa lava ihany satria mba niriko ny izarana zany amintsika rehetrarehetra hoe oka izay rehefa nale mivezivezy a, oka izay ny mivezivezeny e. Eny hoe de mbola tsy leo foana ianao ve mahazo kapa sy peratra sy lamba io foana e. Fa tsy efa mba tianao ve ho saratananao amin'izay le fananany e. Iny ny compte quoi raha ato akiradio. Izy mazoto izara fahatsapana. Izay mazoto izara fahatsapana to de miantso izy a. Dia tonga de hanao hira anankiray tsika aorianan'izany a. De tonga de hivavaka tsika de hamarina ny fotoana. Fa lasa de lasa ny fotoanantsika androany. Tena alina be tsika voatapitra androany satria mamy ny fiarahana, mamy ny sabata, tahiny tompontsika rehetrarehetra mahereza daholo. Izary ny izara fahatsapana voalohany. Alleluia. Haingo Nirina Rodriguez nefa tafiditra ao a. Lao sy nasary ihany aloha na de zantsy zany a. Dia rehefa ohatra rehefa voninao a raha nabavisika Haingo Nirina Rodriguez a. Ndao metsika azy ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Makasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia makasitraka koa tamin'ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe mampahery be tokoa. Ny zavatra tena navoaray androany dia hoe ny zanak'Israely reto a rehefa ao anaty fifaliana zareo dia ampy. Dia rehefa tojo olana indray nefa dia mandeha mitady an'Andriamanitra, mandeha mitady famonjena amin'Andriamanitra. Dia le fanoharana teo zany tena mahakasika be mihitsy koa hoe ohatra ny zanak'Israely ka mitoetra ao amin'Andriamanitra dia ireo le fahavalo manodidina napetraka Jehova ireo hita rehetra ireo a dia ireo zany natao lasa ohatran'ny mpiray vodirindrina fotsiny ireo fa raha vao miala amin'ny Jehova vadika amin'ny Jehova fotsiny dia ireo le hoe efa fiandry eo dia ireo ihany mamarota Jehova zanak'Israely dia ohatran'izany mihitsy koa tsika dia hoe tokony atao milamina tsara mihitsy zany ny fiarahantsika amin'ny Jehova Andriamanitra dia le mba ho tokana tahaka an'ireny le tantaran'le zanaka zanaka endrika eo hoe ny anankiray zany a efa nitoetra izy zany tena nanana an'ilay tompo tsara mihitsy hoe efa mipetraka foana izy zany tsy mivadika aminy fa le zanaka adalana andeha dia nasay rehefa miverina dia hoe asiana kapa ny tongony akanjo men'akanjo tsara indrindra nasiana peratra amin'ny tanana dia hoe ireny zany endrika zavatra no fity ivelany fotsiny a hoe zavatra afaka esorina dia afaka apetaka satria le zavatra mandeha zany dia mbola atahorana dia indray a dia iverina dia zavatra ohatran'izany fa hoe tokony zany tsika mila hoe tena mipetraka mba ho saratana amintsika ny fananana hoe rehefa any Jehova tsika dia atsika koa zavatra rehetra ho aminy dia tena nakasika be le zanaka endriny a na dia efa mitenena raha hoe anao daholo ny zavatra tampoka ananako dia izy mbola niasa tao amin'ny rainy any dia matena hoe mampatonga saina be mihitsy hoe andao koa tsika tsy anao an'izany indray dia very izany fa andao tena hitoetra ao amin'ny Jehova izay hoe anao za Jehova dia rehefa Jehova tsika dia atsika daholo koa zavatra rehetra dia le anankiray koa tena nakasika be le hoe ireto zanak'Israely reto zany vao hoe resy ny Davida fotsiny Goliath dia nijiny indray dia efa nety novadiana tamin'i Jehova fa natao ohatrany hoe efa maty fahavalo kanefa i Goliath maty a fa ny taranaka ty aoriana mbola mitombo dia le lava vety be ireny zany a mitombo eo foana misy foana ny taranaka teraka dia le olana sy hoe fahavalo ireny zany manodidina eo foana fa tokony hoe tsika zany tsy hiala ao amin'Andriamanitra zay zany ngamba tena mafia anazy hoe andao tsy mba tsy hivadibadika tsy hivoaka hiditra
indrindra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tena hitoetra dia ho antsika daholo ny faharesena antsika mifananana dia izay tena nakasika pastera indrindra ta i Jesosy daholo dia bonsafa daholo tsika rehetrarehetra. Aleluia, amen. Aleluia be a mankasitraka indrindra anao a Zokiangodina Rodriguez a Andriamanitra manakira pasoavana ane a amary fitianao a dia mitombositra sy fahasoavana foana tranitrany a dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleluia. Izy indray ary no ny antso manaraka. Aleluia. Misy zara-fahatsapana manaraka ao a. Azo loasina sary a. Laso aloha. Misy aloha fa ao a rehefa andray ary a raha baverika dia to dia menanao fitenenana inona ny akasika anao, inona ny azonao lazaina, inona ny azonao ambara anao fitenenana. Makasitraka pasterana misy fitenenana dia fazana tompo amin'ny sinakonanao a dia tany Jesosy Kristy rehetra. Dia na zany tena nakasika be anao sady natonga tena natonga tena be iny zany le teny pastera farany teo hoe aza miandry ny fahavalona manodidina anao a ianao vao ampiverina anao amin'Andriamanitra. Tena nakasika anay le izy satria ohatran'le zanak'adala teo zao le fanoharana tena hoe misy raisina be hoe le zanak'adala raha miala dia nandany ny fananany a efa nazo ny fananany rehetra izy dia nandany ny fananany rehefa miverina izy a dia nomena peratra, nomena kapa, nomena akanjo a izany hoe zavatra mety hoe sorona mety hiala vetivety a satria le rainy tsy natoky azy tony tsy nanana fampinana azy tony zany indrainy a dia tsy nanome azy an'ilay fomba mpananana fa nefa ilay zokony kosa mitoetra teo amin'ny rainy foana ohatrany hoe mieritrerika tsy manana ny inona raha jerena amin'ny fomba rehetra maha-olombelona hoe inona ny ananany tsy manana ny ho raisina nefany a nomeny rainy azy mihitsy ny fomba mpananana. Dia tena nakasika be anaty hoe inona ny tena ao anatin'ny sainao hoe le andray an'ilay valim-bavaka kely be lehibe hoe mahasitrana ny aretina dia lasa valy olana dia lasa afaka nitrosa dia lasa fa le toetra mandrakizay ao amin'iray ao amin'Andriamanitra dia azo amin'ilay fomba mpananana. Izany tena nakasika be anahy dia le faharoa le hoe ny Andriamanitra efa fantatran'Andriamanitra ny toetrany zanak'Israely dia nanisy an'ireo atao hoe voazay tamin'ny voalohany resaka perizika sy hitahita rehetra nataon'Andriamanitra ny manodidina mba raha ohatra zany ny zanak'Israely raha manofana dia ireo ihany no amidin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa manota ny zanak'Israely na mihodina amin'Andriamanitra. Dia nefany raha tokony hoe izany raha ohatra ny zanak'Israely ka tena hoe natoky an'Andriamanitra, natahotra an'Andriamanitra, tena mivavaka tsy niala tamin'Andriamanitra dia tokony tsy hisy fahavalo akory fa na ireo olona manodidina ireo dia mpiray vodirindrina foana any zanak'Israely tena hoe nakatoa an'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy mivady. Dia izay hoe pastera tena nakasika anahy dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Aleluia be mankasitraka indrindra anao raha nampahaverika tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manakira pasoavana amary fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Aleluia. Tsara Jesosy misaotra anareo mbola misy zara-fahatsapana manaraka ato Aleluia. Mbola tsy zara-fahatsapana teto mihitsy izy ity fa izy indray mizara fitina ny fataony. Aleluia. Mizara fitina toriteny ny fatao fa raha izy zara-fahatsapana dao metsika fitenenana kely izy mampionina inona indray ary ny azonao lazaina, inona ny azonao ambara anao fitenenana.
in Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mankasitraka be aloha dada tamin'ny toriteny fa tena mamy be mihitsy a. Mampahery be sady tena matsiro. Tsy tonga mihitsy ny torimaso. Aleloia. Jesosy any amaly fitianao foana dia ampitombosotra hatrany. Nakasika pianalo ilay voalohany ilay hoe ny fahavalon'ny Israely tokony mijanona ho mpiray vodi-rindrina fotsiny milamina tsara. Fa rehefa maditra ny zanak'Israely dia ireo ihany no mivadika lasa fahavalony dia ireo ihany no mampahory anazy. Dia ny faharoa ilay hoe ny olona goavambe avy eo Agata tsy tapitra izany. Fa raha maty Goliath dia misy iray hafa mitsangana indray eo dia tsika izany tsy tokony hoe variana raha naharesy zavatra anankiray isika, aretina na olana dia aza mieritreritra hoe iny ihany no afaka ho tonga amintsika fa mbola misy any badibadika any afaka ho tonga raha tsy mijoro tsika, raha tsy mijanona ao amin'Andriamanitra tsika. Dia ny fahatelo moa izany tena nakasika mpianatra momba ilay zanak'adala ihany koa hoe andeontsika tsy hosodoka handray akanjo sy peratra sy kapa foana intsony fa andao mba hijanona amin'izay dia mba alaintsika ny fon'Andriamanitra mba hatoky antsika Andriamanitra dia mba hanome antsika ny tombam-pananana ihany koa dia mba tena ny fananana mihitsy no omeny antsika dia mba ho fanjakana izay anazy koa anetsika rehetrarehetra dia mahiresa daholo andao hijoro tsara foana nompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Mankasitraka antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany tahiny Jesosy daholo. Aleloia, mamy be tsy mizara fitana ihany no mamy fa mahay mizara fahatsapana koa fa tsy ny azo mihitsy ny tao ao. Dia tahiny tompo mampionina dia mahireza foana dia Jesosy amaly fitia mitombozotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany. Aleloia, mbola misy aho mbola misy izara fahatsapana fa za maika nareo Aleloia, tsy haiko izao efa niantso ve moa izaho koa nefa Aleloia. Verina fandro indray mpanao klipy amin'ny tarika hafa. Zao hoe tsika fitenena latojo ary fa tsika tsy maintsy mitsikitsika ao Jesosy. Nao inona ny azonao ambany, inona ny azo lazainy? Tapaka ny fimezanata dia pastera ny antony panao klipy amin'ny raha afaka ny tsiraiko tamin'ny anazy voalohany. Ie, mankasitraka pastera tamin'ny toriteny nakasika sady nampahery ny any tena nakasika anazy teo amin'ilay tany amin'ny Exodus toko 4:30 andininy faraka 12 tany hoe fa maninona zany nisy fahavalo tokotrany, fa maninona raha navelaniena tsotr'izao fotsiny atsika olombelona, fa nanina zany isely raha navelaniena mahazanak'Israely azy teo, fa nanina nasiana firenena betsaka dia velasa fahavalo ilay firenena fa olona piray vodrina dia velasa fahavalo satria atsika olombelona dia manana natiora anota hiverina fahotana sy fahazaran-draza sy ny sisa. Dia rehefa miverina amin'iny tsika dia amidin'Andriamanitra eo ny fahavalo. Dia izay nampatonga an'Andriamanitra zany teny hoe tandremo izay nidiko anao amin'iny satria nampitandremana mafy mihitsy satria natiorantsika ilay miverina amin'ny fahotana nefa vao miverina amin'ny fahotana dia amidin'Andriamanitra ny fahavalo. Dia navelan'Andriamanitra zany isy ilay fahavalo, isy hivarotana antsika rehefa maditra sy miverina fahazaran-draza sy ny sisa. Dia nakasika anabokoly teo amin'ny Exodus 4:12 teo ilay resaka ranomasina mena teo koa tena nakasika hoe nitoepon'ny zanak'Israely teo amin'iny sy niainana kely mihitsy ilay tantara hoe andeha ho marina tena tsy maintsy natahotra kosa aloha hoe mety gaga ihany sy ny sisa fa tsy maintsy natahotra ihany raha mikatona ty rano ty dia ahoana. Dia tena hoe tao anatin'izay koa zany tena nafinaritra hoe tao anatin'izay tsy maintsy mivavaka izy, tsy maintsy miteny izy, tsy maintsy naka 19 kely tamin'Andriamanitra izy, nanao endry izy, nibebaka izy, mety nampasivon'Andriamanitra hoe mba tsarovo ny zavatra nataoko efa nataoko taminao Andriamanitra satria anaty fahaterena na mbola ao anaty zavatra mampiaya dia tena hoe mahatonga antsika ao anatin'ny fotoana tena mitady an'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra mizatra mampiaya, mampatahotra sin'Andriamanitra fahavalo ahatonga antsika vao mahita tena iroso sy hanana fifandraisana bebe kokoa aminy. Aleloia. Dia ilay tao amin'ny
gata teo moa le hoe ny fahavalo dia iny ihany veriberina ihany ny avy tonga ihany ny avy any Goliata ny taranany dia tonga eo ihany dia aleo zany mivavaka foana tikitra amin'Andriamanitra foana halleloia. Dia tamin'ilay zanakadala teo koa tena nahafinaritra hoe aleo zany tsy fananana kely fotsiny le azahatra petrapetraka fotsiny no alaina fa aleo tena mipetraka dia mahazo ny tombam-pananana rehetra halleloia dia ny lanitra halleloia. Dia aleo mipetraka tsara ao amin'ny tompon'Andriamanitra halleloia. Dia tahin Jesosy taontsika rehetra. Alleluia, mankasitraka andrianao raha tojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manaiky am-pahasaona maro fitianao mitombotsitra sy fahasaovana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Hitra olona iray farantsika izara fahatsapana dia hiditsanao hira dia hivavaka avy hatrany hamarina ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Alleluia. Raha ohatra ka efa vonimboninao raha navamarina ty anà dia mianao fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Eto paster, tena nanamarika an'androany satria hafa foana mantsy fandraisako an'iny zanaka iny sy zanaka dala iny satria ny anahy nieritreretiko foana androany eny talohany androany izany hoe mahasamy hafa zareo zany ny toe-po hoe ny ray ny ala fa ny fony ao amin'Andriamanitra foana ilay zanaka dala zany tiako tenenina dia ray tsara tao an-trano indray nefa ilay ohatrany hoe ao ihany izy fony hatry ny nanalavitra ny ray satria izy ny teny fa maninona le zanaka dala le efa nandehandeha mahazo zavatra ohatr'izay dia ohatr'izay foana ny taon-dohako fa ohatry nampalahelo anao foana ilay zanaka etra hoe janona tao an-trano ka zany tsavatra tsara ihany ny azony fa za zany eritreretra izay foana hatr'izay dia tena ohatrany hoe lesinao vaovao anahy mihitsy iny hoe ny fipetrahanao an-trano zany dikan'izany zany hoe fipetrahanao ao amin'Andriamanitra dia asahoantsika ny fiainana mandrakizay iny ilay harena efa hiadrasantsika fa tsy dia tena hoe any amin'ny resaka fo iny zany fa za zany mieritreritra izay foana hatr'izay dia mankasitraka indrindra tamin'ny fanazavana an'iny fa rehefa mivazana ny olana sy misy fahasitranana dia tsy tokonysika hiala fa tokony hijanona ao an-trano ohatran'ilay zanaka dala hoe miala zany nefa ny zavatra kely ny azony fa mipetraka ohatran'ilay zanaka endry fa matotra ao amin'Andriamanitra foana tsy mivadika tsy miala ninina mitranga fa satria efa ny fiainana mandrakizay tadiavina dia faharoa nanamarika anahy koa efa nanamarika ny rehetrarehetra teo misy hoe ny fisokafan'ny ranomasina mena zany dia ohatrany hoe tsy fagagana fotsiny ihany fa ohatrany tena porofo hoe mahavita zavatra ho antsika Andriamanitra mahavita manokatra tany maina ao anatin'ny tany lena ao anatin'ny tany lena ao anatin'ny ranomasina saingy hoe rehefa misy fampitandremana fotsiny zany rehefa ao anatiny iny tsika dia mila manana toe-po na miankina amin'Andriamanitra tsy mifaly ivelany fa tena mifamatotra aminy amin'ny vady, amin'ny fivavahana, amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe zahako jereo za fa tsy mitovy amin'ny faraom-panenjika tena ohatrany hoe manana fahamasinana zany dia izay toraka izay kosa antsika rehefa mandalo ny sedra rehefa misy loza miantra amintsika dia tokony manana izay toe-tsaina hoe manao vady, mivavaka, mijanona mididy, mitandrina ny fahamasinana rehetrarehetra dia fahatelo farany ataoko haingana ve ilay tamin'ny teny pastera tany amin'ny voalohany indrindra hoe efa namen'Andriamanitra efa katoan'Andriamanitra ny zanaky ny Israely zany ilay tany manodidinareo dia horesy ireo fa rehefa mivadika kosa nefany ohatra misy tambiny izany ilay izy rehefa mivadika amin'Andriamanitra kosa nefa ny zanak'Israely dia tsy maintsy misy loza mahazo azy dia ireo manodidina izay tokony hoe hiara-hiaina aminareo lasa vavaliny sy manitsika azy. Antsika izany mila mankatony didy izany misabata ohatry izy faterana eo mba voarano avelona antsika dia mankatony didy rehetrarehetra satria mety lasa eniaka fahavalitsika ny olona rehetrarehetra miaraka amintsika raha ohatra ka antsika tsy mitarika dia mankasitraka dia maosabata hoantsika rehetrarehetra dia tay ny tompo daholo rehetrarehetra dia Andriamanitra ihany miaraka.
Alleloia, ankasitraka andrinanao a anambavy marina tanato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia misaotra anareo rehetra mankasitraka anareo rehetra zay nizara fahatsapana zay fa tena mamy a mamy be mihitsy ny fandraisana anjara dia dao atsika no hira anankiray a amaranantsika fotoana lavalava amin'ny fotoanantsika fa misaotra anareo naharitra ny hatra amin'ny farany foana azotsika ty raha mahafinaritra be ty a dia hivavaky tsika aorinan'izany. Alleloia, dia mahafinaritra daholo a dia Jesosy marifitenareo mpizara fahatsapana rehetra teo a dia mahereza hatrany hatrany.
amen jesosy malalo misaotra anao zay tsosy tamin'ny fatanterahana fotoana teto androany a misaotrany amin'ny zavatra rehetra misaotrany amin'ny connexion nay tsy tapaka na taty aminay na tany tokantrano rehetra tany misaotra satria tsy tapaka amin'ny facebook no ny fahasoavanao rehetra zany jesosy malalo misaotra tsy mideranao zay makalaza sy manome voninahitra anao a fa tena tsara ianao de tahitra jesosy zany teny zany mba tsisy overanjavona ta io zany teny zany jesosy mba tsy holatsaka andalana fa tena hoe amo avy za tena aty anatinay tsirairay avy tena hoe boiboika ho fiainana mandrakizay a aty anatinay misaotra betsaka jesosy a misaotra ny amin'ny mpandray anjara rehetra misaotra ny amin'ny rehetra lasana bavy rehetrarehetra rehetra misaotra ny amin'ny fanainao masina voninahitra ny eo anao a halleloia amen isika fitenena raha bavitika Sylvie vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao a anao ny fitenenana Alléluia, makasitraka pasitera manome fitenenana fa izy Jesosy atsika rehetra dia fa izy Jesosy pasterana misava. Mbola iara hivavaka retsika marina ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenentsika. Tompon'Andriamanitra renaziny dansa tsara andrinao mbola beliko farananao zay Jesosy malalo satria tsy fahamantsara Jesosy malalo ny tombavaka ny hatramin'ity alina ity. Sotanao Jesosy tamin'ny fanasianao ratsiteanao Jesosy malalo zava-poana izany rehetra izany. Misaotra tamin'ny tena mitondranao ny fanomponao Jesosy malalo. Mbanim-bavaka ihany Jesosy mangatany aminao fa itiky taminao zay Jesosy ahijanonao aminao Jesosy maniry mba andova ny fiainana mandrakizay zany Jesosy mba irinay Jesosy malalo ny tefon'ilay zanaka eny Jesosy dia nandova ny fananany reny rehetrarehetra Jesosy malalo fa zay koa zay aminao Jesosy mba handova ny fiainana mandrakizay zay fanananao zany Jesosy malalo zay nirinay angatansinay Jesosy malalo mba ikreta aminao foana zay Jesosy fa tsy ala aminao ninona Jesosy ny olana miseho amin'ny fiainanay Jesosy fa itika aminao foana zahay ankehitriny Jesosy mitondra mibavaka ho an'ny firenenay miafina aminao Jesosy malalo zany firenenay zany Jesosy efa miapotika ny firenenay Jesosy ianao Jesosy malalo nangatanay hanova izany firenenay zany Jesosy anankina zany firenenay zany Jesosy malalo indrindra Jesosy mifonina ao amin'ny firenenay Jesosy ianao Jesosy hanome hery azy ireo Jesosy hanome fahasalamana ho an'ny rehetrarehetra Jesosy anao hanangana ny fiainan'izy ireo indrindra niarakanao amin'ny firenenay Jesosy malalo mba itikitra aminao ny vahoaka rehetra ao amin'ny firenenay Jesosy hitodika aminao hanompo anao ary tsy ala aminao kasany le zanaka eny Jesosy mba handova zany fiainana mandrakizay zany irinay ao amin'ny vahoaka rehetra ao amin'ny firenenay ary raha misy Jesosy malalo masina efa tsy voateny vavanay Jesosy anao natanteraka izany raha isarakeko zay Jesosy zay misaraka fanao sy misaraka ny zanay zakirana misy anay anjelinao mitovy manodidina anay aleranao sardiry Jesosy malalo handakofanay mizao alina izao raha misy koa Jesosy nanatanteraka anay samana raha Jesosy rehefa mikorana anjelinao mitovy manodidina azy rehefa namasinao miaro izy ireo amin'ireo amin'ny tany rehetra zay alehan'izy ireo zany bavaka izany dia petaka eo ampilatananao fetrosota raha io halleluia amen Alléluia makasitraka indrindra anao nabavy Sylvie tamin'ny vavaka firenena dia misaotra betsaka anao ary dia Jesosy manakireo pasamina ane malifitianao tombotra sy fahasamina trano dia mahiraiza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra ihany koa amin'ny ranabavitsika Marie Hortensine zay nitondrantsika tanaty vavaka fanombohana nareo rehetra zay zara-pahatsapana nareo rehetra zay namaky teny nareo rehetra zay nanao commentaire sy nanao traduction nareo rehetra zay tonga teto androany nareo zay niaraka niaritra na dia efatra amin'izao alina izao any Andriamanitra manakireo pasamina malifitianao dia mitombotra sy fahasamina trano dia mahiraiza foana amin'ny asan'ny tompo raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny venana somatsaritsika dia rehefa veantsika dia efa eo na amin'ny 7 maraina miaraka amin'izy amin'ny lalahatsy almaina rahalahy Jonathan hitondrantsika anatin'ny commencement ankira dia raha latozy hitondrantsika amin'ny famontenana ny toriteny dia aorianan'izay tsika amin'ny folo sasantsika miditra anaty Zoom dia miditra anaty commencement isika mivavaka sy mitady an'Andriamanitra sy mira fiderana dia amin'ny roa sasantsika manomboka nay ny live fitombavaka sy toriteny sabata eto amin'ny Aki Radio marahaba tonga zay no afaka mihaino ny Aki Radio point radio124.com misy toresaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samy hoe tahiny tompo daholo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra mahereza daholo halleluia amen